Tompolasy tombovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana aminao indray amin'ity andro vaovao ity. Zoma 4 febroary 2024 manantitra ny arabam-bampiririntso ho anao zany manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao andro zoma izao. Isaorantsika ilay nahary no ny fitantanany sy ny fitahiny satria no izany nahary izany indrindra no afahantsika mitafa sy miresaka amin'ny alalan'ny feo sy ny sary ato anatiny ity miara-manonja MBS Radio Mada ity. Fandarana zay arahanao amin'ny MBS Radio, amin'ny Radio Mada, amin'ny Facebook, eo ihany koa zany ny YouTube arakarak'izay fahafahanao manaraka an'izay fandarana izay. Zay moa averimberina foana satria samy manana ny fomba anarahany azy isika mianakavy zany, na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina any. Ny faniriana dia ny arahanao zany amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada ao anatin'ny ora roa sy sasany anoany hitondrana aminao ny zava-misy etseroa ary misongadina amin'izany ny etsy amin'ny Magro Beoririka izay ambom-piona ny tiako Madagasikara izany raha ny eto Antananarivo no resany ary io tsy voatery hoe ny tiako Madagasikara ihany fa ho any izay rehetra lina amin'izany hoe Madagasikara mila mandroso miala ao anatin'ny fahantrana hiatrika fifidianana tena manaraka ny demokrasia ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny lalàna, ao anatin'ny fizorana ny tokony ho izy izay lina amin'izany, izay mangetaeta an'izany dia afaka maketsy amin'ny Magro Beoririka amin'ity nio ity. Inona moa no atao ao? Aninonao? Dia resakinina ny ale ao dia fampiaraba no ny taona vaovao aloha. Betsaka ane no nieritreritra ny amin'ny hoe atratran'izany taona vaovao zany saingy no ny antony maro samihafa dia tsy nahatratra fa efa nialo lalana. Fa ho an'ny rehetra kosa izay nahatratra ny 2024 indrindrandrindra hoe taona 2024 taona miavaka eto amin'ny firenena hiatrehana fifidianana, dikan'izay matombola velonaina soamatsara dia misy andraikitra sy adidy takina amin'ny firenena zay ao na ho aniza na ho aniza. Taona 2024 hiatrehana fifidianana président république zahatra goavana be zany, efa nisy data mivoaka tany saingy na ahoana aloha dia tsy maintsy mivonona foana, tsy maintsy miatrika, tsy maintsy mandray andraikitra zay tandrify ny olom-pirenena ny tiako Madagasikara tompoko dia lolarana amin'izany. Ary raha miteny ny tiako Madagasikara hoe mandehana mijery ny anarana, soraty ny anarana ny anaty lisy-pifidianana, fanampiana ane zany fanampiny zany. Iza ny sailazany amin'ny hoe izany fihetsiky ny tiako Madagasikara zany dia fihetsika hoe tsy mety na hoe manakorotana niny, sady mandaminy zany, mety tsara zany, no manampy zany anireo sambandra isatsokajiny izay mpikarakarany ity fifidianany ity fifidianana filoham-pirenena ity mantsy tsy andrianina na andrianina rery fa ny vahoaka malagasy ity. Marina fa misy mpikarakara fa mpikarakarany ary izy ireny dia karamaina ihany koa, karamainy ny vahoaka malagasy. Asa moa zay hoe nanahoana zay nefa volana ampiasaina teo anivony izay hoe fikarakarana fifidianana zay, ohatrinona nefa lany, ohatrinona mbola hoe tokony mbola ilaina sy ny sisa fa nazanona tsy zany ny tiako Madagasikara tsy mirerarera, ny tiako Madagasikara tsy miandriandry aza mitamatama ho ny président Marc Ravalomanana ka ianao ve ao anatin'ny taonan'ny fifidianana 2024 mbola hitamatama fa ny any amin'ny fomba fiasany amin'ny rehetrarehetra any no amin'ny fikarakarana no hita hoe mbola misy ny fitamatamana zany ao anatin'ity raha ity. Ohatra fotsiny zany zao hoe mbola miandry eny ny rehetrarehetra ny tena teniny eo anivon'ny gouvernemente momba n'le hoe datim-pifidianana, ilay teny ofisialy, tena teny ofisialy mihitsy izay ateneniny fahefanam-panatanteraka eo anivon'ny gouvernemanta izany. Gouvernemanta moa zany teo mbola nisy an'ireny fanolonolona olon'ireny iny tsy dirantsika lalina be iny fa andry zareo any zany. Fa ny malagasy efa dodina mihitsy amin'izao fotoana zao anao an'ilay fifidianana ka dia raha nietsy amin'ny Magro Beoririka mazava loatra fa ny ao zany dia fanetanana fiarahaba fiarabana no ny taona vaovao 2024 ary fanetanana ihany koa fanazavana ny amin'ny hoe
lisy mpifidianana mandana misoratra any amin'ny lisy mpifidianana izany raha ohatra ianao ka tena mahatsapa tsara zany hoe adidy manandraikitra eto amin'ny firenena zany. Ny namana marobe moa de any na mpanao gazety io na ny teknisianina io na rehefa hoe anaraka an'ity ao magro amin'ny biorisika ity de any toerana any mandehandeha any nisan'izany namana fanirina zafy manantany izay mpitondra famakafaka any eto amin'ny fandarina miara-manonjy MBS Radio Mada tsy eto amin'ny plateau izy fa za rery eto ary ny teknisianina ato dia teknisianina zay misehatra izany ato anatin'ny ataontsika hoe na ny basse fréquence na ny haute fréquence na ny télé zany na ny radio zany dia fa ny akamaroniny hoe caméraman na sinsisa dia andro zareo ry zalahy sy ry zavavy mandehandeha any biorisika any zany sy ny manodidina rehetrarehetra mikaroka vaovao amin'ity raharaha ity ka izany rehetra zany de tsotra ny dikany mandeha ny fotoana volana febroary zao tsika tia efa kotitsony ty efa tsy kotitsony ty efa marsa ndray zany zao efa manangasanga ao ny marsa inona ny vita inona ny tsy vita aloha mbola be dehibe afa le andraikitra mihitsy amin'ny maolo-pirenena mihitsy eo amin'izay hoe lisy mpifidianana zay io tsy maintsy tena ikofohana mafy io tsy maintsy ikofohana mafy ary zay de mila letika ao an-tsain'ny olona zay hoe apesao ny fahefanao zany fahefana tena hoe anao irery satria tsika mbola miteny hoe tany demokratika fa raha tsy tany demokratika tsika dia fifidianana sinema ohatra ny any Korea Avaratra fifidianana sinema ohatra ny any Russie tsy maintsy Poutine ny lany eo na tianao na tsy tianao zao feno heritaona anio no nidirany Rosianina ankeriny tany amin'ny firenena Ukrainianina dia natanjaka be ny latsabato tany anivo ny firenena mikambana tamin'ny alina zany satria latsabato ny amin'ny hoe ahoana de nitapaky ny maro 150 firenena 150 ary tena hoe majorité tena écrasante zay no filaza azy majorité écrasante amin'ny teny hoe Russia miala tany aloha miala aloha any Ukraine any satria firenena manana maizy azy io manana ny andrim-panjaka manana ny atao hoe mampiavaka azy fiandrianam-pirenena de asa na eno ny Rosianina na tsy eno fa de zay aloha alohan'ny hirosona miresaka de miala aloha tany fa tanin'olona io zay zany ny teo misehatra raisam-pirenena ka io samy mandray ny andraikiny ny atsika zany zao eto Madagasikara fifidianana ny ady eo Nigerianina rapitso hiatrika fifidianana filoham-pirenena gidragidra be koa any am'izao tsy milamina any satria ny ady-piainana tena enjana be ho an'ny Nigerianina le filoham-perinasa aloha tany tsy nilatsaka tsony izy nanapa-kevitra izy hoe okazay satria 20 taona izy ny teo dia hita hoe tena mireraka ny Nigerianina na hoe firenena manana soltany azy zany natao hoe fahendrena tompoko rehefa tsy mamely de matsapa-tena tsy mila hoe tsikera tsy mila hoe zao fa rehefa tsy mamely de aleo mikisaka any Nigeria zany de ho hita aloha zany ny endrareo fifidianana rapitso le anazy rapitso ary izy ny firenena voalohany hiatrika fifidianana filoham-pirenena ty Afrika amin'ity taona ity enina ho le izy de Madagasikara tomboka ao anisan'izay enina zay fa ry amin'ny faraparan'ny taona ary zany aloha fa ny gouvernemanta ary ty mbola tsy miteniko sa inona zany mbola andrasana aloha zany fa io na hiteny na tsy hiteny aloha zany efa nisy data mivoaka iny dia nahoana lisy mpifidianana tsy maintsy ilaina ino ny fototra iny ino ny lakle iny ny lisy mpifidianana tsy maintsy ilaina io atao mazava tsara io ary tsy maintsy atao mazava tsara maninona moa izy io raha apetaka atao petradrindrina zao hatreto satria ny mpikarakara namoaka daty mantsy hoe hatramin'ny faraiky amby 30 Desambra 2024 alao toizana ihany fa tena io mo betsaka amin'ny fahasairahana na sinsisa alao toizana hatramin'ny 1 Janoary 2024 zao tsika 4 Febroary zany de taorianan'izay ndray de rehefa tsisy olona tonga tany aminareo nanisabaty de nanisa mpifidy de endana makany amin'ny fokotany de zay ndray zany zao no vetesina maraina atoandro arivo eto mandehana makany amin'ny fokotany
mandehana makany amin'ny fokotany fa tsy tokony hijanona am'izay fotsiny lay izy fa ma hoe olom-pirenena ny olom-pirenena atao voatran'ireny mijery valona baky reny io e afiseo ao de samy miara-mahita eo fa le izy kosa aloha mba arovana asiana tena hoe fiarovana tsara protection tena mba mipetrapetraka tsara fa iza zao misy an'izany tsisy zany nefa raha izany no misy tonga de mazava amin'ny olona rehetrarehetra de hita eo hoay ty tao ato nefa nyty efa maty tamin'ny efa taona lasa na tamin'ny 5 taona lasa ity olony ity tsy atao amin'ny fokotanina intsony fa efa lasany sakarana izy no mipetraka ohatra zany a ity mbola tsy ampitaona ahoany ty ahoany ty ny tafiditra ato zany le tena hoe fanaraha-maso ilaina ahoany ty no verina indrony anarany to olona mitovy any ty ahoany ty numéro ty sy ohatran'izany zany le fanaraha-maso amin'ny atsipriany fa io tompoka rehefa ny tsirairay mihitsy rehefa ny tsirairay ho a no sary-piaro sy mahafantatra tsara sy resy lahatra ny amin'ny hoe zava-dehibe ny andraikitra sy ny adidy amin'ny hoe ao anaty lisitra ny anarana tsisy afaka am'bilily eo fa ny hoe varim-barina ny hoe tsy de vakina loloatra ny hoe zay sahirana izay a no misy manararoatra zay no misy manararoatra zay rehefa tsy hainao zany miaro ny zoanao de ararotan'ny sasany io ary rehefa ararotany zay dikan'izay a dia ampanjakain'ny sasany no tsy fahamarinana ao anatin'le izy de lasa tsy tena le safidim-bahoaka no mivoaka eo fa zavatra truqué zavatra fraudy zavatra tsy manaraka ny fahamarinana ao mivoaka eo de rehefa zay le izy a de tsy maintsy manao randra-tarihany io de kitrakitra zay foana ka ny am'izao zany efa fay an'izay hoe efa fahavoazana na vozay any a dia tsy tokony hiverina ntsony zany fa mila fandraisana andraikitra le izy kaneo magro am beoritrika zany zao ny marain'io a dia efa tonga ny olona mpitandro filaminana moa tonga eny any raha misy sary tonga de alatsaona namana teknisiana fa efa misy sary any eo a ahitan'ny olona ary ity raharaha ty miara-manonjy MBS radio mada am'ty ndray mitoraka ity zany a dia akoatran'ny Madagasikara manaraka azy de be debe ny teratany malagasy manaraka an'ity any amin'ny mpitany ranomasina ny ao Frantsa ny any États-Unis ny any Chine sy rehetrarehetra any a de manaraka akaiky an'izany a miara-mononjy MBS radio mada zany raha ny eto amin'ny sary zany zao de misy mpitandro filaminana ao zandary polisy izay hita eny toerana moa zany a tamin'ny maraindraina teo zany zao io sary io dia efa tonga ihany keo ny olona jereo am'izao fa na ny ankizy na ny ray aman-dreny na ny tanora de fa hatonga ary ny vehivavy ihany keo de tena mavitrika mihitsy amin'ity raharaha ty satria mazava tsara ny foto-kevitra izany a izay atao hoe voizana moa amin'ity anio ity de hoe famporisiana fanetanana amin'ny hoe fisoratana anarana ny anatin'ny lisym-pifidianana reo olon'ireo zany zao a efa tonga teo reo vao maraina mihitsy de efa mitanjotra makao amin'ny magro etsy beoritrika zany a ary hiatrika an'izay fiarabana na tratra ny taona izay ihany keo dia mazava loatra amin'ny maha hoe fety azy sy ny hoe fanazavana moa zany alefany amin'ny olona de misy ny nofokena amin'ny tampihavanana zay malagasy itsika misy ny nofokena amin'ny tampihavanana de efa mikarakara an'izany ny mpikarakara isatsokajana zany ny tao amin'ny tiako Madagasikara 3e arrondissement misy sary eo tonga de alefaso ny ao amin'ny tiako Madagasikara 4e arrondissement tiako Madagasikara 5e arrondissement io sary io zany zao de le fikarakarana ny nofokena amin'ny tampihavanana zany zao zany ny eny zany zay malagasy itsika dia tolotra io
zany nofokena mitampihavana zany tsy magro beorika rehefa atoandroany de hitatsika am'izao zany ny mpikarakara eo ambonitsia de efa io ny eny io mbola tsy voatetika lizy aloha fa de eo ampikarakarana mihitsy ary lay tena hoe fiaraha-mientana amin'ny fikarakarana tena zava-dehibe tokoa zay amin'ny mahamalagasy atsika zany am'izay le hoe nofokena mitampihavanana izay ny mandro moa zany de mandro ny mitetika de mitetika dia samy misoronafo ao resaka kitay no mandeha eto de volany vita malagasy ihany koa zany hitatsika ao zany ny ao anatin'ny fikarakarana daholo efa hatramimaly io efa hatramimaly reo zany ary dia raha ny tady baovao eto ny tiako Madagasikara miboribory tany fahatelo fa efatra fahadimy ano anisany tsy hoe dra rorery zany moa fa ny anisany tena miketrika an'izany resaka hoe nofokena am'tampihavana an'izany satria zava-dehibe izay le hoe fionana izay nahatratrarana ny taona vaovao maninona moa ny vazaha no manao fety miavaka rehefa hoe bonane zany le tsika mantsy rehefa vazaha de ohatran'ny hoe mety zany ty fetim-bazaha rehetrarehetra ty dia akamamitsika mihitsy fa maninona ny rehefa malagasy dia ohatrany hoe tsy de resahana loatra nefa ny atsika zany ty sady fiarabana noho ny taona vaovao mbola tsy tary zany ty amin'ny volana febroary mbola ty amin'ny voalohany antaona zany sady fiarabana noho ny taona vaovao le izy no fanentanana ihany koa satria miatrika zavatra goavana ny firenena zany de fanentanana amin'ny fisoratana ny anarana any anatin'ny lisy-pifidianana zay le izy zay ary ty tsy hoe anio ihany fa rapitso koa mbola misy sabotsy mifankahita any atsimondranodray magro an-tanjombatondray rapitso dia hitatsika am'zany ny any faritra moa zany efa misy fandaminana maro samihafa fa le foto-kevitra mihitsy ny tena zava-dehibe io zava-dehibe ilay foto-kevitra misy manontany mantsy hoe inona anao le any aninona any ny aleany magro beoririka dia fifanentanana amin'izay resaka hoe fisoratana anarana ao anaty lisy-pifidianana zay satria maninona no misoratra anaranao iny zany averimberina foana atao dridra-angilo mihitsy satria rehefa tsy ao aloha le negatif ny tenenina iny mantsy mora azosika rehefa tsy ao anaty lisy-pifidianana ny anarana tsy misy diso rehefa tsy ao anaty lisy-pifidianana ny anaranao de tsisy azo atao amin'ny momba anao zany tsy misy azo atao io tsy afaka hoe mba sisisisi fo ohatran'ireny le ankizy le manala fanadinany reny io efa hoe am'izao fara fotoana fisoratana anarana de zay tara any de tara ka ianao zany raha tsy ao anatin'ny lisy-pifidianana sao tsika varimbarina de tsy misy azo atao aminao tsy misy azonao atao ihany koa tsy afaka mifidy ianao mazava loatra tsy afaka manara-maso amin'ny fifidianana sao de hoe hidikiditra ka hoe anara-maso amin'ny fifidianana tsy afaka manao an'izany ianao sao de hoe membre amin'ny bureau de vote iny ara moa efa nisy resaka be hoe ahoana ny membre amin'ny bureau de vote raha ny tena izy zany am'le fotoana fanosam-bato mihitsy zany vo hita eo hoe ahoana tonga de samy maso ao zany sady tsy afaka manara-maso ianao tsy afaka mifidy ianao no tsy afaka fidina membre amin'ny bureau de vote ianao no tsy afaka manao ininina ianao zany amin'ny resaka tontolo-pifidianana de ianao sy ny olona tsy mitovy ianao sy ny olona tsy mananjo zany no mitovy rehefa tsy ao anatin'le lisy-pifidianana ny anaranao zany misy mantsy any mbola mety varimbarina na le izy tsy fatany tsara ny tena hoe inona moa ny tena lanjan'izany na le izy tena variana mihitsy izy no ny adi-piainana sy ny rehetrarehetra ka ho an'ireny olon'ireny zany tsy maintsy hitondrana fanazavana eny fa na de eto Antananarivo eto ary eto Antananarivo betsaka ny gazety betsaka ny ainao manjery ny radio ny tele ny Facebook sy ny sisa fanjevo eto daholy fampahalalam-baovao fomba fahazahoana vaovao maro samihafa eto Antananarivo fa eto Antananarivo mbola misy olona le tsy mahafantatra an'izany hoe lanjan'ny ao anaty lisy-pifidianana zany ny anarany ny diversion moa zany eto seroa mandeha foana io diversion
ina moa zany hoe resaka fanariana dia ataon'ny sasany repirebena amin'ity indray misy miady ho ny atsy misy an'izao ny atsy mifanasa vangany anaty Facebook ny ranona inona ihany keo mifanebaka zay mihitsy le teny malagasy mifanebaka hony ranona sy ranona ry de misy an'izao ndray hony reny zany a reny no mitosaka eny aniva ny fiarahamonina daholo zay fa reny tena mbola atao hoe maivana de maivana reny raha oharina amin'ny lanjan'ny fisin'ny anaranao ao anatin'ny lisym-pifidianana zay le izy tsy misy afa-tsy ny amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no ahafahana manala amin'ny fomba demokratika sy amin'ny fomba mihaja sy amin'ny fomba manaraka amin'ny fahamarinana ny fitantanana tsy mety eto amin'ny firenena zay ihany le izy zay ny resaka fifidianana zay tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana ihany fa le izy tsy fifidianana hoe tsy fifidianana hoe petatoko na fifidianana saritsariny na ohatra ny any amin'ny baolina hoe match truqué zany ny any amin'ny baolina fa raha tratra ianao zany mbanao ny match truqué any amin'ny baolina de mifafankioanao anao tonga de tena sazy faratsy enjana mihitsy maika moa zany ka hoe élection truqué na hoe élection tsy manaraka ny lalàna ndeo atao fa sarotsaroamanatsy sarotsaroamanatsy any amin'ny resaka lisym-pifidianana de fa ahitana an'izao mikimaky rehetrarehetra ao fomba fiteny moa le mikimaky fa azako ohatra ny tsy anona dictionnaire koa zany fa fomba fiteny zany ahitana an'izao fanodikodonana sy ny isan-karazany zao mifamendrifendrona ny diversion isan-karazany ka zao no izy aza amin'ny raharaha zay resaka diversion any fa le zoanao mihitsy aloha ampiasaina dia raha ny am'ty an'io ity aloha zany raha hoe ianao zany eto Antananarivo mandana mankany amin'ny Magoroa Beoririka mandana mankany fa misy ny fanentanana ao misy ny fanazavana ao any amin'izany toerana izany raha hoe mifandaram-potoana aloha zany mazava loatra tsy maintsy misy aloha ny fitaompivavahana aloha tsy maintsy misy ny fitaompivavahana dia ametrahana ny fiainana amin'Andriamanitra iny ny priorité iny fitaompivavahana ametrahana amin'ny fiainana amin'Andriamanitra satria tsy maintsy miaraka amin'ilay nahary isika tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra isika na inona zany programa atao eto dia azo atoka hoe raha miaraka amin'Andriamanitra dia lavorary io zavatra ho tanterahana io zany de iny ola zany tsy maintsy atao de rehefa tsy maintsy atao zany iny de zay aorianan'izay dia mandeha daholo amin'izay ny fanentanana maro samihafa ny kabary fandimbiasana ny eo zany zay le hoe fanentanana amin'ny resaka lisym-pifidianana zay hoe mila misoratra anarana any dia akoatran'izay ihany koa ny resaka hoe fomba fahitana ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao fomba fahitana ahoana moa fa tsy maintsy resahana ny zava-misy tsy maintsy resahana zany ny zava-misy ny resaka sosialy manahoana tsy mandeha amin'ny zeloniny resaka toe-karena manahoana tsy mandeha amin'ny zeloniny resaka fotodrafitrasa raha vao resaka fotodrafitrasa aloha zany de fa ao anatin'izany ny lalana dia ny lalana aloha zany de fa iarahantsika mahita izy io fa na io zany na lalana io zany ihany amin'ny ataontsika hoe regionaly na nasionaly sy ny rehetrarehetra any dia misy fahasombana daholy ny any amin'ny Magoroa Beoririka amin'izao fotoana zao rahantsika akaiky dia akaiky de fa ao zany ny namana faniry zafy manantany raha maheno anao namana faniry dia tonga dia miteny avy hatrany ary tonga dia lazao ny zava-misy ho an'ny vahoaka izay manaraka atsika miara-manonjy MBS Radio Mada na ny eto an-toerana na ny any ampitan'ny ranomasina Frantsa, États-Unis, Canada, Chine, Russia, Afrika manaraka atsika andao namana faniry vahoaka no atao ambadika iato efa tonga maraina zany ny solombavamboaka rehetra
eo amin'ny toerana misy magroberika izay tomefy mpitandron'ny filaminana. Ny solombavambaoaka eto amin'izao fotoana izao dia ny député Fiatrarana Amjafololona, ny député Rambosalama Emile, ny député Fianaralampamanana, ny député Totsoandriamapanty, ny député Abakoaty avy any Atsirabe voalohany, izany hoe député Michel, ny député José avy any Atsirabe faharoa. Izay zany no eto amin'izao fotoana izao. Efa avy niresaka tamin'ny mpitandro filaminana na ny député Feno na ny député Totso na ny député Fetra izay nilazany amin'ny hoe tsy mety izao fanampiana atao eto amin'ny toerana izao satria takaravalina no atao sy izay ampiasana mikasika indrindra ny fisoratana ao anatin'ny listy mifidy izay. Izay zany zavatra tokony atao eto kanefa moa voasakana tsy afaka miditra marobe dia marobe araka izay entika aoriana izay. Ny fandaminana zany dia hoe samy mitandrozotra mamonjy ny toerana izay tokony isin'izay fanomanana sy fandaminana isaky ny tany izay. Ka niala tao agrobiolirika zany ny mpitolona, ny vahoaka, ny mpakafisaka, ny tiko Madagasikara izay nietrehitra zany fa hanao an'izay fifampirahabana sy fanentanana ho an'ny listy mifidy izay androany. Mitandrozotra mandeha tongotra tarihan'ny solombavambaoaka ampilaminana tanteraka ny dia tongotra zany. Avy niala tao agrobiolirika zany entsika horakoraka be zany mandalo eto amin'ny avance saintera zany. Ny tongotra dia metsika kely ny ambiansa aza miala riny. Entsika amin'izany ampianarety izany fa dia atao anatiny. Eto akaiky eto ny solombavambaoaka ny Madagasikara, levé vorona parlementaire rehefa toa Fiatrarana Amjafololona, eo ihany koa député Feno, ny député Rambosalama Emilien, ho antanitsika tsirairay ao aoriana koa ny député José Ouya, député Michel, député Totsofa, ometsika aloha satria tsika mpanaraka era Madagasikara ao anatin'ny miara-manonja ny fanazavana zany avy amin'ny député Fetra ny fahitany amin'izao fanakanana izao ary antony na tonga fandraisana fanapahan-kevitra hamonjy ny toerana. Député Fetra. Sosa manafaniry miarabantsika rehetra mpanaraka ny radio FDS. Ny zavatra tiana ao am-paina amin'ny vahoaka malagasy dia ny mampiseho ny sahotrany sy ny fiororony manoloana ny atao hoe herim-bahoaka izay mety hipotra na mety hitsotra zao fitondram-panjakana zao. Tsy miteny izaho io anakirotana fa tanàna ray aman-drenina io, filohan'ny tokonay io dia anaovana tsy izay sakasakanana amin'ny tsy antony ary immobilisena moyen fara izay taoko hoe ngeza be nefa mila mivola sy ny karama ihany fa nany anay ara mila tsy voalohan-tsony ny tamin'ny karama sy ny karama fa sahirana fitondram-panjakana. Ny greve etsikeroa mandeha ny von'olona mandeha ny fanapahatenda ny fangalana maso araky ny tena namana familya ny fandarana. Inona nefa ety amina tanàna milamina ety milamina izay kasainy ty Madagasikara atao ny fanetanana voalohany indrindra ireo mpifidy ireo firenena amin'ny taona fa hiditra anaty listy ny fidy ary afaka niporiposika zany tamin'ny etsika farany rana tamin'ny fitondram-panomanana teny amin'ny kianto teny an-talafamaty ny andro tokony fotoana dia niopana tamin'izay fanotanana ny fidy zay isoa zanarana ireo ampitaona zany ao anatin'ny ny akoatr'izay marina mampara politika tsy maintsy misy ny fanotanana ara-politika fa tsy misy tamakely ara-fiantiana fikerany natao ny fiatsika ny fitondram-panjakana izay mitsotoka amina avy matao prime ministre voalohany indrindra avy matao prime ministre amin'ny mahalehibe eo misy OMC anao zao tafitio solombavambahoaka no miteny aminao solombavambahoaka 500 solombavambahoaka 500 nefa mitsipaka anao dia mbola misisika anao ary tsy manana legitimité intsony ianao nefa dia manome vaitso ny mitandrony fisaminana afaka amin'ireo mpikambana ny gouvernemanta izay nanaraka anao tsy manana legitimité ka mba mieritsereta ihany efa milazy izay
izay tsy anakorotana izay ko no atsampika raha miezaka efa natorana zay fiaretana efa taona mahery zay raha izao no misy korotana efa amin'ny firenen'ity satria nieritserisay famindrinay ary io lasanay io dia niaka ny fahefana amin'ny alalany miara-dalàna sy ny fifidianana ilely any ara-demokratika ka dia pakasitaka amin'nyvaovao ihany tsika fa entina manao antso tongava efa misy ny tsy fandaminana isaky ny vorivoron-tany ny amin'izay le fametanana ho atao zay fa lasa miparitaka moa tsika nefa na izanona zany a mino fa ho tonga maro tsika manotona no solombavam-bahoaka sy tokona raiky inona hitatsatina amin'ny vorivoron-tany enina resaka dia io moa zay zany a nisy ny fandaminana ho anay a za miboribory-tany fadiny a le DPTF miboribory-tany fahatelo a eto ny fidokotera Mbosalama quatrième dia ao izy solombavam-bahoaka namana hafa orina ao a izay ho any belera aloha ary tsika koa mbola manana tanàna ny ray aman-dreny tsika amin'ny présidentsika tsakatsakana anaty sika sady azo nalefa any Tirano any Magro izay ane solombavam-bahoaka voakisika efa Antananarivo renivohitra ary ngafa nanam-panjakana ny Magro tanjomaty misy réquisition nataonareo ve fa tena mirevirety ianareo fa dia zay aloha ny ateo fa fanome vaovao ihany tsika ka dia mametraka ny mandatrena vetivety mandapresaka vetivety eny ara mbola tsy miantsika namanariny député Fiandra Lambomanana eto kely azy aloha ny fitenenana satria eto akaiky izy amin'izao fotoana izao dia mena ny député Fiandra fahitany ny zava-misy izay ko dia niresaka tamin'ny mpandro filaminana ampanajana dia ampanajana ny fifampiresahana teo député Fiandra inona ny azonao resahana zany tsara aloha ny manamarika fa eto beririka tandrify ny tsy lavitra ny ambany tetezany zay amin'izao fotoana izao dia tonga tamin'ny mandeha eo amondy eny amin'ny sujet belera zay zany ny fandaminana eny ary andao ary député Fiandra no fahitanao zava-misy teo misaotra namana faniry ny rabatsika ponina Antananarivo Sakamavaka amin'izao andro somazao efa iarahantsika mahita izao no hitondrana ity firenena ity raha nanao an'ity hetsika ity ny atoko dia hetsika fiara-tarabanatratro ny taona fa nentanana ny olona hiditra ao anatin'ny risy fifidianana inona nefa fa dia fanakanana ary novaina kolaka hoe any amin'ny Magro Tanjombato zay solombavam-bahoaka n'Antananarivo renivohitra tomoko ka efa Antananarivo renivohitra ny olona ny fanaradianay fa tsy any Atsimondrano ka dia zay ny antony nahatonga anay hoe hisafidy ny Magro Beoririka tsy maninona raha zay no hitanareo fa mety amin'ny baiko izay omenareo kanefa tadidio fa misy fetrany zavatra rehetra misy fetrany ny zavatra rehetra rehefa hompitserinareo foana izahay mivoaka ihany ny farany ka dia zay ny teneniko amintsika mponina Antananarivo renivohitra tsy akanavaka andao tsika irahina anavitra ity Madagasikara tika na inona fa tsy rehefa tonga amin'ny fitondrana dia anao an'izao famoretana izao rehefa tsika mahazo fitondrana anjaratsika manity an'izany misaotra tompoko dia tsy lavitra zany misy anay amin'izao fotoana izao a ny teteza amin'ny beririka dia tongotra ry vahoaka be manaraka ao aoriana ao ampilaminana tanteraka ny zava-misy amin'izao fotoana izao a ho atsika ampanaraka ny miara-manonja ary mikopakopaka ny olona eny amin'ny lalana eny misaotra betaka zay milama tsara dia tongotra eto tsisy fandrovana eto tsisy fanararaotana dia anjara ny sécurité moa efa mitandro izany ampilaminana tanteraka zay no zava-misy amin'izao fotoana izao eny ary soratsika ny namana fanira zafy manantany zay manaraka moa akaiky dia akaiky zany ny fandehanan-javatra eny a Beoririka eny efa tsy any amin'ny Magro Beoririka ntsony indray zany zao fa niova ny fandaminana satria nosakana ny mpitandro filaminana tsy azo hidirana ony ao anatin'ny Magro any ao amin'ny tokotany be ny Magro amin'ny Beoririka izay mifefy moa zany izy io tsy azo hidirana ony ao fa mandana makany Magro Tanjombato
zay no nyteneniny zay mpitandro filaminana tao zany a zay nefa député voafidy teto Tananarivo ozy ry député Fetra ozy ry député Feno député Rambo maromaro izy ny teo ka ninona ny Tanjombato fa de ka zay mibaiko hoe zay ny tenenina aminareo dia ny onivon'ny tiako Madagasikara moa fatatsika tsara fa manome modely ary rehefa mpitarika zany ianao a de zava-dehibe le hoe fanomezana modely io nefa de misy karazany io tompoko ao ny modely ratsy de ao ny modely tsara iza manome modely ratsy eto amin'ity fireneny ity manoloana ny vahoaka manoloana ny tanora sy ny olom-pirenena iza manome modely ratsy de iza manome modely tsara noho izay hoe tsy azo idirana hony ao amin'ny magro amin'ny Behoririka dia nanapa-kevitra zany ny mpikarakara fa de hoe lao ary ndao any Belera satria tsy eo amin'ny magro Behoririka rery ihany koa akory no atao hoe toerana ahafantarana zany tiako Madagasikara izany na de hoe kianjan'ny finoana ary io fa misy ihany koa toerana hafa any moa zany ny Fohibe dia nandeha nakany ary misy zany zao fandaminana amin'ny isaky ny arrondissement zay no niteneniny député Fetra teo fandaminana isaky ny arrondissement zany amin'ny zay le hoe fiarabana noho ny natratrarana ny taona vaovao zay ary fanetanana amin'ny hoe idirana ao anatin'ny lisy-pifidianana fisoratana anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana raha ohatra zany tsy tafiditra tao magro amin'ny Behoririka de misy miteny hoe de ahoana zany tsy hoe de ahoana fa misy mifandaminana dia any amin'ny arrondissement tsirairay zany de ahoana ny nofikena amin'ny tapiavana na de ahoana reny ena besiny sisy reny hoaniny reny fa tsy maintsy misy aloha ny fandaminana ary zay lay tena hoe fanehoana ny fahendrena ny olona ane zao mitazana ny olona io zany zao eto de efa fanontaniana be dehibe fanamariana be dehibe avy any amin'ny faritra avy any ampitan'ny ranomasina avy any amin'ireo malagasy any ampitan'ny ranomasina hoe olona ndeha hiarahaba noho ny taona vaovao ao amin'ny magro ny Behoririka mba hifaly dia tsy azo idirana hony ao zany de inona daholo zany rehetrarehetra zany ny toe-javatra tahaka an'izao zany de tsotra ny azo anambarana azy hoe mampisaintsaina vao maika mampisokatra ny sain'ny olona ny toe-javatra tahaka an'izao mampisokatra ny toe-tsain'ny olona mba makafaka tsara andinika tsara mba makafaka tsara sy andinika tsara satria na ahoana tsy maintsy ho avy ny fifidianana de raha zao zavatra tsy mety rehetrarehetra zao ve nde mbola ho averiny eo nendro Laratsiraka raha tena mbola enjana ny teneniny maly tany teo anivon'ny groupe Panorama mbola enjana mihitsy no nyteneniny i député Laratsiraka ny amin'ny resaka hoe fomba fitantanana ny firenena zay tsy mety ka rehefa tsy mety ve de mbola ho averina ihany zany de mbola hitarika any anaty ady ihany ve zany ny ity fireneny ity fa de zay aloha zany ny momba n'iny raha ny teto Antananarivo zany samy nanaraka tsara zany tsika teo fa dia nahoana le olona zany efa atao hoe tena mandray andraikitra ary le foto-kevitra ny ao an-tsainy de ny hoe fisoratana anarana any anatin'ny lisy-pifidianana any anivon'ny fokotany raha ohatra zany tsy hoe raha ohatra moa zany fa zay ny zava-misy tsy navelan'ny dirana tao amin'ny magro Behoririka rehefa tsy navelan'ny dirana zany tao de voasakana zany lay fanetanana ny olona amin'ny resaka lisitry ny fisoratana anarana any anatin'ny lisitra mifidy de ahoana iza zany manakana an'izay tsy zara raha ve misy manetana rehefa manamaivana ny asan'ny mpikarakara fifidianana tompoko ny ataon'ny atoko politika manamaivana ny asan'ny mpikarakara fifidianana ny ataon'ny atoko politika sy mpisehatra politika raha miteny tiako Madagasikara hoe mandana soraty miazakaza ny anaranao any amin'ny lisy-pifidianana manamaivana ane zany ny asan'ny tompon'andraikitra zay mpikarakara an'io lisy-pifidianana io
manamaivany zany zay le izy dia izay no tenentsika hoe samy mieritreritra tsara zay eto tsy anery mihitsy hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao dia zay no ataontsika hoe tsy maintsy atao mipetraka tsara mihitsy mazava tsara mihitsy ary dia misy zany zao manontanyna ahoana ny fandehan'ny any beoririka any sinsisa araka ny tenen'ny faniry teo hoe mandeha tongotra ny olona mandeha tongotra ny olona makany a belera avy any a beorika io zany zao io hitantsika amin'ny sary reo zany zao ny député ny olona zany rehefa tsy navelany idirana ao amin'ny Macron amin'ny beoririka dia tonga de ditongotra ny ady eo de amonjy ny any amin'ny QG any a belera indray zany zao ireo olon'ireo milamina tsara mihitsy mandeha tongotra linina 11 io resaka ditongotra io dikan'izao de inona ny dikan'izao fitiavana tanyrazana zao ary leo an'ny fahantrana zay ny dikan'izao ditongotra zao tompoko ary ny sasany misy moa zany mandeha ny amin'ny arabe de ny sasany tonga de efa manao hitsindalana zany satria tonga de efa mahita hoe lalana hoe tonga de zao no angakaingana kokoa ahafahana tonga any amin'ny selfie mandeha any am'zany de ahafahana tonga any amin'ny belera izany ao anatin'ny fikarakarana daholo zany sy ny fandaminana hitatsika am'zany fa manome modely ny onivony tiako Madagasikara sy ny mpanohana ny président Marc Ravalomanana de ho avy io fifidianana io dia ho hitatsika eo zany ny fandehany fa dia tsy maintsy amin'ny alalan'izay fifidianan'izay ary dia soratiny anarana any anatin'ny lisy-pifidianana iza no samy teny hoe tsy zava-dehibe iza no samy teny hoe tsy zava-dehibe ny fanetanana ny olona isoratra anarana any anatin'ny lisy-pifidianana akoatran'ny député Antime voavidy teto Antananarivo zany zao de efa tazanao ry député José tsikitsiky tsara mihitsy député Avakoaby député Michel Lio tsikitsiky tsara mihitsy député Feno zany misolomaso eo ampovoany zany député Rambo ny député Fetra dia arahan'ireo olona maro zany manaraka an'izy ireo zany amin'izay hoe fiazonany any belera izay zany ao amin'ny QG dia ampitaina amitsika miandalana eo ihany moa zany ny fandehan'ny raharaha zany fa dia ny tao beoririka tao amin'ny Macron ny tsy azo ny dirana tsy navelany idirana zany tao nefa toerana mifefy tsara mihitsy io fa vady vy be ny ao de tsy avelany dirana hony noho ny efa iarahantsika mahalala zany teo moa zany misy miteny ny député Fetra teo hoe resaka tahotra resaka zay no mahatonga an'izany resaka tsy fahatokisa-tena zay no mahatonga an'izany rehetrarehetra izany zany fa io zany de zao anjarany tsirairay no mandray tsara mandinika tsara n'ilay afietsika zao mantsy raha voadiso fietsika eo anao zany ao anatin'le resaka fifidianana raha vao tsy mandray andraikitra ianao miainga aty amin'ny lisy-pifidianana de 5 taona indray satria zany zao ny fiainantsika eto Madagasikara efa tena enjana io tsy maintsy resantsika ny fiainana isan'andro efa tena enjana de ho lasa ohatriny io vary io zany ny kilaoan'io zay ve no tadiavina sa ahoana lasa ahoana tsy ho voavidy tsony vidim-panafody io efa tsy voavidy tsony zao na ahoana no io resaka sakafo io resaka de ny tsy fandriam-pahalema na ahoana misy mpitandro filaminana tena hoe ary fitaovana rehefa hoe anakany hoe tsy azo idirana ao Macron amin'ny beoririka eny reny fihetsika reny eny dia mahatonga ny olona ho tonga saina ireny zay le izy mahatonga ny olona ho tonga saina sy andinika lalina eny fa na de hoe mbola tanora vao eritreriny ary tsy niaina tamin'izany 7 zany atao hoe tsy niaina ny fahasairanana fa mbola tanora vao eritreriny izy mahita ny zava-misy zany ry député Todso sady mitsikitsiky député Bogos zany sady toto-clé zany ny ndretrarehetra dia tsy miala ihany keo izy moa sady any anivon'ny antemimera-pirenena no kianja ihany keo zany matetika mihitsy de mifameno tsara zay maha député ny député dia
hitantsika eto amin'ny sary ka nitindritsika ho tenena teny hoe io a rehefa miseho ny toejavatra tahaka an'izao de ny mampiseho a fahendrena zany hojereniny olom-pirenena sy hojereniny mpitazana de tena zava-dehibe jereo tsara le teo amagrobeorika tamin'ity marain'ity tsy nanao ankeriny eny hoe hiditra ao ny onivon'ny tiako Madagasikara tsy nanao ankeriny hoe zay tsy maintsy hiditra ao zay mantsy nandrasan'ny sasany zay ny nandrasan'ny sasany zay hoe anao ankeriny sinsinsisa efa fantatry ny olona ane zao ary izay hoe fanakanana ny tsy fafana miditra ao amin'ny magrobeorika zay misy tompony président Marc Ravalomanana ny tompony io misy tompony io privé io dia hoe tsy avela hidirana hony dia zay zany ko tsy azo hidirana hony zany ao satria zay zany no baiko azon'ny mpitandro ny filaminana baiko avy any ananina any dia nampiseho fahendrena ny eo anivony tiako Madagasikara de tonga de avy hatrany dia nisy ny fandaminana teony eo ihany de tonga de hoe any amin'ny magrobelera izany any amin'ny QG belera zany dia any fandaminana isan-karazany dia eo ihany koa zany ny anivon'ny boriboritany isatsokajy ihany fandaminany eo anivon'ny tiako Madagasikara izany de hitatsika am'izay zany fa zany hoe tiako Madagasikara zany de atoko politika izy manao ny andraikiny izy atoko politika manao ny andraikiny amin'ny mahatoko politika azy ary eo anatin'ny tiako Madagasikara misy olom-boafidy ene misy olom-boafidy ary raha nyteneny député fetra teo ane ny gouvernemanta am'izao fotoana zao nefa député 5 no nitsipaka azy marina aloha hoe mbola tsy nandeha le voty fa efa nanao sini 5 de tonga de natsefitra fotsiny teo le izy de avy eo indray de mody hoe tsy hoe mody moa zany fa hoe nisy minisitra ny solona nalana de solona efa endriky ny fahalemena ny régime daholo izany rehetrarehetra zany raha vao mitranga amina firenena anankiray tsy voatery eto Madagasikara fa amina firenena anankiray raha vao mitranga ny toejavatra ohatran'izany ohatrany misy eto amintsika eto de endrika fahalemena izay na inona ho an'ny sosiologue mahafantatra an'izany ho an'ny mpandinika ho an'ny manam-pahaizana mpandinika ny fiainan'ny olombelona mahafantatra an'izany mpandinika ny fiainana politika sy fiainam-pirenena mahafantatra an'izany fa raha vao régime na hoe fitondrana izay hoe mampiseho hoe hery mampiseho hoe fihetsika hoe mahery vaika manakana an'ity de fa endriky ny fahalemena izay na inona atao hoe fipasoana anga resaka fitandrona ny filaminana sinsisa resaka fitandrona filaminana zany zava-dehibe fa raha ny teo magrobeorika ane zany io ne be dehibe ny faneho-kevitra amin'io rehefa tiano roritina ty io de roritina rehefa tiana roritina ty de roritina fa na roritina io na tsy roritina efa mazava be tamin'ny alalan'ireny sport reny hoe anetana ny olona isoratra anarana any anatin'ny lisym-pifidianana iraba no ny taona vaovao eo ihany koa ny hoe fanomezana toromarika isan-karazany satria taona-pifidianana ity 3 sy 2 ity dia aloha zany aloha antanitsika indray namana ny rehetrarehetrany izy nefa ao anaty namana faniry ihany zany satria zay namana teknisianina faly moa zany mandrindrany raharaha eto eny ary namana faniry mahenony miara-manonja IBS radio Mada ianao any rehetrarehetra any menanao avy hatrany fitenenana andao ary zatsy izy eny ary ety tsy lavitra belera misy anay ety amin'ny sampanana misy an'le hoe nanina taloha nanao dia tongotra ny alavitany magrobeorika ampilaminana tany zany entsika zany ary le vahoaka maro no miaraka am'izany filaharany zany maity satria betaka ny vaovao re samihafa tsy ho tafiditra ao anatin'ny falika mihitsy isika zay mieritreritra fa fiarabana sy ao anatin'ny fanetanana no atao kanefa koa rehefa tadiavina zay esiky ny fandehanana zay de manam-pirofo fasany atoko tiako Madagasikara ary mandeha
tongotra maro be ary dia eny an-dalana eny dia mandray ireo vahoaka zany. Afaka amin'ny vidy eto amin'ny QG Velera indray misy anay miaraka amin'ny solomavam-bahoaka Verikany, ny solomavam-bahoaka ny Atsirabe voalohany Michel Iavako aby, ny solomavam-bahoaka ny Atsirabe faharoa dia i José, ny solomavam-bahoaka ny Boriboritany fahaefatra Tontsoa Lepapandry, ny Boriboritany fahaefatra Emiliana Bosalama, ny Boriboritany fahatelo Feno Ralambamanana ary ny Boriboritany fahadimy Petra Ralamzafimbololona. Ny mpitandro filaminana moa zany tsy manana zavatra betsaka ambara ohatran'ilay hoe anaparitaka eo amin'ilay toerana izay nokasaina anaovana an'ilay fety. Ny vahoaka dia tena maro tena maro kanefa koa miezaka ny tsy sakana fifamoivoizana eto amin'ity toerana ity ny mpandeha tongotra zany, ary dia fifaliana ho an'ny vahoaka mampiseho an'izay hoe tena fahavonona izay ao anatin'izay hoe tanindrazana nanao avotana entsika amin'izany ny orakoraka samihafa metatra kely sisa dia tsy tonga eto amin'ny QG Velera izay efa feno vahoaka koa amin'ny QG Velera. Asa na omby ty toerana ity androany hitantsika aloha zany fa ny vaovao dia izay mametraka fahamailontsika satria isika mila fifidianana, isika tsy mieritreritra tekeza mihitsy ary izay mikesikesika korotana atao ambadika izao dia miala mainy dia anisy mila fahamailonjany zavatra rehetrarehetra izany. Tonga eto amin'ity toerana ity zany tsika izao asa aloha ny amindrona nefa tietsina vahoaka eto amin'ny QG Velera dia miampy an'ireto vahoaka manarivo maro be izay manaraka amin'ity lalana ity faly ary dia zay faly no vahoaka zay zava-misy eto amin'ity toerana ity. Zay tafiditra ato amin'ny QG miaraka amin'ny vahoaka maro be izay efa miandry tsy fantatra tsony bobaka dia bobaka miaraka amin'ny vahoaka zay zany ny zava-misy dia tafiditra ato amin'ny QG Velera efa eto avokoa zany misy olo-mavoaka ireo mpikasika rehetrarehetra izay piasika an'ity etika lehibe androany ity dia zany seredoara sy ny akama rehetra avy amin'ny RMDM mandray satria feno vahoaka koa ato amin'ny QG Velera dia miandro ny toromarika tsika tsy mifandaminana izay hoentin'ireto solomavam-bahoaka mpitarika ireto endry ny vahoaka mpanohana ny daty, endry ny vahoaka mpanohana ny daty lamalalana ary anatin'izay efa endrena tanteraka zay le hoe ny zavatra ataonareo afany hainay no mamarika an'izany ho zavatra filaminana hiandrasana ny fifidianana fa tena vahoaka zay zany ny zava-misy rena raha be mananjara miezaky ny tapiseto any ho atsika fiena hatramin'izao mbola miditra ny olona fa dia tsy faliana na vitan'izay ditongotra zay tsy faliana lehibe mihitsy ny aloha zany amin'ny hoe rehefa metsika ny timany dia milaminy tsisy fandovana tsy zavatra atahorana eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao dia maro be hotsika ny lalana rehetrarehetra any koa tena mbola maro dia hiditra tserikely ireo vahoaka izay nanaraka ny ity mbola maro izy zay lalana any mbola maro izy dia mandamina satria tampoka moa ny atonavany eto dia mijery ny sonorisation ny tarika sakafa jery ny afana manao fanamafotapeo zany etsika zany ny ambiansa eto amin'ity toerana ity mbola maro be ny olona nirina any efa mandamina ny resaka falefalepana ihany koa ny eto toerana amin'izao fotoana izao satria dia mbola maro ny olona zay mitanjotra mamonjy an'ity toerana ity ary dia rehefa raitra ny kabary
dia miesaka rina apitra an'izay eny ary soratsika ifanira zamana zany zay manaraka akaiky de akaiky moa zany ny fandehanan-javatra ihany alohaloha somary asiana famitinana kely ny zavatra anseho andro amin'ny maraina satria misy ny tsy naraka misy ny teny etsefatsefa ny teny zay vao nanaraka ny radio MBS na ny radio Mada na ny fahitalavitra na ny Facebook na ny YouTube zany zany hoe tao amin'ny macro-béoririka no tokony anatanterahana an'ilay fiarabana noho ny taona vaovao 2024 zay no karakaray ny tiko Madagasikara eto Antananarivo zany tao zany lizany no tokony natao zany efa nandeha ny filazana maro samihafa reny spoty isan-karazany reny de rehefa tonga teny ny député Tim ny olona dia efa feno mpitandro ny filaminana dia zao zany ny fitenenana azo tao hoe avy amin'ny mpitandro ny filaminana hoe tsy azonareo idira anato ilay toerana dia misy tompony président Marc Ravalomanana ny tompony io fa ny teny zany mpitandro filaminana izay mazava loatra fa nahazo baiko misy mibaiko zany any ananiny hoe zao nataonareo zao ny disposition sisa tsy azo idirana mihitsy ao de eny ary rehefa tsy azo idirana zany ao de tonga ny olona dia nampiseho fahendrena ny teo anivon'ny tiko Madagasikara na ireo olona zany zay saika ao na ireo solombavambahoaka tiko Madagasikara izay tonga teny antoerana zay aloha zany mariana tsara nampiseho fahendrena tsy hoe ndeha anao hoe ankeriny hoe hiditra ao zay fa eo zany mila petratsika tsara hoe nampiseho fahendrena sy nampiseho modely ny sasany mety tsy mahay an'izany ny sasany tsy mahay an'izany fa ny tiko Madagasikara de mampiseho an'izay ary zay le tena hoe fananana valeur manana maha izy azy fa tsy hoe andeha anao barofo rehefa nyteny zany ny eo anivon'ny fitondrana hoe tsy azonareo idiranao de eny ara tsisy mitabataba fa andao andeha de lasa zany de nandeha tongotra ny azo any beoririka iny tetezany beoririka iny de any nandeha tany de tonga de ny farana any amin'ny QG any Belera Belera moa zany ny fohibeny tiko Madagasikara ao ihany koa ny RMDM de ao zany nisy fandaminana maro samihafa vao minitra vitsy teo zany no niditra mivatana teo namana fanirina zafy manantany fa tonga somatsara any Belera zany ireo olona izay saika andeha nakany amin'ny macro béoririka de any Belera no isin'ny fandaminana maro samihafa foto-kevitra nga miova ny foto-kevitra de tsy miova fa ny hoe mandehana misoratra anarana any anatin'ny lisy-pifidianana ary araomaso amin'ny atsipriany io resaka lisy-pifidianana io ka so mantsy misy mietrehtrany hoe tsy niditra tao amin'ny macro de hoe atao béorika de hoe de angatsitsika zany lay avanetanana ny olona any anaty lisy-pifidianana vao maika amafisina vao maika ary tena hoe miroborobo ao anatin'ny ny olona zay le hoe fitiavan-tanorazan'izay anoratana ny anarana any anaty lisy-pifidianana io zany zao eo nisy olona saika hoe ho any amin'ny macro béorika vao miteny eo zany hoe andalana ho any de hoe ataony ovandray nakany Belera de hoe fa inona ny zavatra an'izay de hoe tsy azo idirana hony ao ao macro béorika de hoe le foto-kevitra nefa fantatry le olona tsara hoe fanetanana amin'ny fisoratana anarana ny lisy-pifidianana no hoe atao zany sy hoe fiarabana nahatratra ny taona vaovao de nofikena mitampihavanana resaka hena zany resaka sakafo resaka fihavanana zany de zao nataon'le olona raha zany no fandehany alao tonga de hianoratra anarana mihitsy dia eny ary efa mivoatra de mivoatra ny raharaha zany eny macro eny amin'ny Belera eny Belera dia mena nareo eny Belera avy hatrany fitenenana ndao ary TG Belera moa misy am'izao fotoana izao dia araiky ny mamparateo moa zany dia ety no anisanay vatsika teny ny MBS am'izao fotoana izao satria moa zany dia filaminana ny natongavana
taty amin'ity toerana ity. Ny vaovao lehibe dia tonga eto Belera amin'izao fotoana izao ny filomarika Ravalomanana ary efa tsetina vahoaka mihitsy. Ato Belera dia manao fandaminana aloha izany ny ato Belera ny tompon'andraikitra samihafa satria marobe ny vahoaka ho antsika izay nikasa zany hamonjy an'ilay tsy fampiarabana teny Beoririka sy fanetana. Dia mivadika aty amin'ny QG Belera aloha isika. Andray ny toromarika sy ny fandaminana samihafa hoentin'ny tompon'andraikitra efa tonga aty ihany koa ny filomarika Ravalomanana. Izay zany dia mila fitafisaisika mafy izay vaovao izay. Aty QG Belera hoy isika efa vahoaka marobe aty fa isika izay mbola taraiky tany Beoririka tany dia aty Belera no dia tompontrano no tanterahana teo. Ny aingana avy tany amin'ny Maglo Beoririka andray ny toromarika sy ny fandaminana satria betaka ny zavatra izay horesahana amin'ny androany ity zany dia izay indrindra no anaovana ny fandaminana. Efa aty avokoa ny solombavamboaka, aty avokoa ny mpitarika rehetra isaky ny distrika. Fa ho anao izay mbola taraiky zany nikasa hamonjy any Beoririka dia aty Belera amin'izao fotoana izao izay tototra dia tototra hoy vahoaka aty amin'izao fotoana izao. Tery ty trano ty kanefa ty toerana ty vahoaka manarivo marobe tsika toneto kanefa tsy mampanino zany ho an'ny fandaminana satria tsika koa mainty amin'ny zavatra rehetrarehetra dia tonga eto amin'ity toerana ty araky ny fitarihana ampilaminana sady ampamatorana fahintena nataon'ireo solombavamboaka ny tiako Madagasikara. Tika ny manamarika fa dia eo député Feno, député Rambosalama, député Toutso, député Petra, député Michel, député José. Avy any Antsirabe dia tonga eto. Lasa aloha tsika eny kely ny fanazava-kevitra avatan'ny député Michel vetivety vatana amin'ny radio IBS tsika miara-manonta député Michel. Liana te eny ny vahoaka malagasy satria tonga Antsirabe amin'izao fotoana izao mba anakolazaina ho amin'ny tenatsika député Michel avako aty. Falo mare anao député falo koa nahitanao ny vahoaka rehetra teo hoe avy any Antsirabe miara mifanontona fanetana ny aty Antananarivo renivohitra député Michel. Raha tsika mahalala tsara ny zavatra iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao avako aty. Mampiteny mona dia mahita ireo mpiala velona ny aina ao anaty fahantrana tanteraka. Ka tokony fony tsirairay avy tokony fametanana fotoana izao zay no nahatonga anay hoe hiakatra ty Antananarivo ny solombavamboaka Antsirabe faharoa député José miaraka amin'ny tenako zany miaraka amin'reto vahoaka veto Antananarivo rehefa tonga amin'ny fotoana avako aty. Ny foaza ny any tokantrano tsirairay farazony mbola mitoy aiza amin'ny tany iainan'ireo belenikelintsika ireo aizy ireo. Mila potsika vahoaka malagasy avako aty fotoana izao. Ya eto akaikety ny député José avy any Antsirabe faharoa député José tonga eto Antananarivo ianareo mifanotrona amin'ny havana rehetra. Manakambara angamba ianao député satria miarika ny zava-misy aingana teny Beoririka teny. Anisany mahafinaritra tokoa zany nahita ny hetsika nataon'ny vahoaka am-pitiavana aty amin'ity toerana ny ainga moa zany teny Beoririka rehefa tsy navelany mpandro filaminana miditra tao amin'ny toerana izy dia nanapa-kevitra mitarika fa dia andeha makivaky ny tanàna ka dia tonga somatsara eto Beoririka fa eto ihany koa ny filoha Marika Ravalomanana amin'izao fotoana izao ary dia ambiansa mafana zany eto ankehitriny ary nino fa tsy ho lasa tanjany zany ny any amin'ny faritra rehetra. Anisany eto ny député mpitarika eto Antananarivo rehetra manafana eto zay sy député avako avy zay tsy zolino aminareo ka dia avako le izino le fitenenana dia mirary tsika rehetra ihany koa manaraka tapaka izafandarana izao fa dia tena mahafinaritra ny mahita ny hetsy ny vahoaka ampitiavana eto amin'ny toerana ity. Ya eto akaikety avy any Tomasina aloha tonga dia resika satria tsika mihaino ny MBS mivatana amin'ny alala mifandarina miara-manontra ka tsika fa tonga aty mihitsy ny distem Izoko Benaina. Izoko Benaina zay mino fa nareny fanetanana sy ny zava-misy dia niazakazaka. Tena hipoka vahoaka eto amin'ny QG Belera ary ny ditongotra Izoko Benaina avy any Maglo Beoririka to dia eto amin'ity toerana ity ampahindrena filaminana ny fahitanao zava-misy.
zava-misy aloha ny tena maro dia tokony ravana magro dia olona entina olona ifitsy ve ny andeha ataontsika any anao fety dia sakana ohatran'io a tsy mety zany hoe moa zany dia aty magro aty biorina tsika io a aty belera dia io tsika mahita ny toerana rehefa avy eo makasitraka revoaka maro be reo fahita vonona ny olona ary maro ny manaraka ny dada amin'ny fotoana zao ifoka ny atao amin'ny belera atao amin'izao ora zao tsika amin'izao eo ya makasitraka ny distrimanay na sika tena ipoka hoy sika raha ny zava-misy a dia tonga eto amin'ity toerana ity fa itsifa koa dia itsifa araka fahafantarantsika azy na iwili isosa dia miaraka aminay eto izy amin'izao fotoana izao manao fanentanana samihafa ary miara-dalana andray toromarika reto vahoaka marobe reto a itsifa ny fomba fahitanao zava-misy androany aloha natongavana eto amin'ity toerana ity zavatra mahagaga sy manaiky aloha zany dia efa miady makanina amin'ilay vahoaka mihitsy ve le mpitondra sa ho any sa hoe le varra varra sosomiditsy any ambavan'ilay vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ny alahelin'ilay mpitondra mety aninenany any io atsoatsy fa na izany am'izany atsikivo ny vahoaka fa tonga marobe a eto belera misaotra antsika rehetra foy dia fory kanefa manan-danja izay teny tsika izay a ampilaminana ary ampahendrena ny zava-misy teto ary izay no foto-kevitra nita zay ny filomarika ravalomanina ny faradia zay ko zay tsy mikorotana tsisy ny minina mihitsy iny hoe ndeha andravany tena magazaina no iny ary ampilaminana izay lalana diavina teo izay efa tonga eto ihany filomarika ravalomanana ary ny amin'ny vavady mbola misy maro be mihitsy no miditra kelikely ny toerana ny anaovana ny hetsika indray zany andraisana toromarika vaovao satria teny amin'ny magro berika dia araka mpitandro filaminana mailo anefa ny atokotiko Madagasikara mba tsisy an'izay endrika fanararaotana zay dia nanao dimy tampozotra taty belera zany dia maro be ireo etoerana amin'izao fotoana izao dia etsonantsika rehetra moa zany izay nikasandeha any berika ary mbola misy mitampozotra mihitsy manao fandaminana mihitsy ato ny sécurité zany satria tsy omby ty toerana ty efa ngeza fa mbola tsy mbiany le toerana dia manao fandaminana zany ny sécurité sy ny toko mandrahitra samihafa ety belera amin'izao fotoana izao mba ahafahany rehetra miaino izay toromarika samihafa izay toromarika ravalomanina raha teo izay nanam-pikasana zany hitafa sy tonga izay toromarika teny berika zay dia efa tonga ety belera izy amin'izao fotoana izao indray aloha zany rina no azo ampitainy fa dia hiditra rehefa avy eo indray arakaraka ny fivoarany vaovao fa dia toy izy indray ara rina aloha ny fanadihadiana famakafakana famezam-baovao samihafa fa ny aty aloha zany arak'izay ny teneniko zay hoe tena ifoka vahoaka eto belera amin'izao fotoana izao dia misaotra ny faly ny teknisiantsika misaotra ny ekipa ny besa raha teo ry Andro ry Joaga ny ekipa rehetra ao amin'ny division ry Jean Classe ry Radany ezaka zany mandrindra ny fifandraisana dia akasana tanteraka isika faniry ho an'ny miara-manonja HMBS sy radio Mada mivatana ety amin'ny TG belera amin'izao fotoana izao ilary isaorantsika ny namana faniry zay mavitrika dia mavitrika tokoa any belera any avy nandeha tongotra avy any magro beorika satria ozy mpitandra filaminana hoe tsy azo idirana hony ao ao amin'ny magro beorika dia lasa nakany belera ny olona na andeha tongotra ary vetivety le izy vetivety mihitsy tonga dia nefa dia tongotra natao dia tonga teny accusé belera dia vaovao lehibe teo aloha zany dia hoe efa tonga ao ny président Marc Ravalomanana président Marc Ravalomanana filoha mpanangana ny tiako Madagasikara filoha tarika ihany koa ny rodoben'ny mpanohatra ho an'ny démocratie eto Madagasikara na ny RMDM président Marc Ravalomanana ray aman-dreny ary tena tombony lehibe tompoko ny fananana ray aman-dreny indrindra manoloana ny toetra raha-pirenena tahaka an'izao tsy mety mihitsy ny hoe angina fotsiny ary tsy mety ihany koa zany hoe tsy manaja ray aman-dreny zany fa tsy maintsy ajaina ny ray aman-dreny ary le foto-kevitra anyity indray mitorako ity dia hoe fiarabanana no ny taona vaovao sy ny hoe fanentanana ao anatin'ny izay hoe fisoratana ny anarana ny anatin'ny lisym-pifidianana izay zany ve dia mampatahotra zany ve dia mampikiropaka ny sasany zany ve dia tsy mety tsy misy mampatahotra zany tsy misy mampikiropaka zany fa ny azo ambara dia ny hoe
misy a no efa tsy mahatompotsiraka zay le hoe ozy ny tolo no nytenen'ity aleo enjehan'ny omby masitrika toy zay a enjehan'ny eritreritra io eritreritra io zany rehefa enjehany io anao de lasa nabozaka metsika kely etsy ary de efa mampikirapaka na zavatra na kely etsy de mampikirapaka nefa ao anaty filaminana tsara de rehefa tsy mahatompotsaina ntsony de zay le izy zay le izy fa ho an'ny tiako Madagasikara namme modely araka ny tenentsika teo rehefa tsy navela ampitandro filaminana ny idirana atao magro am beoririka de lasa nandeha tongotra nakany a Belera de any Belera indray a no isin'ny fanentanana sy ny atao hoe fanomezana toromarika maro samihafa indrindra am'ty resaka fiatrehana fifidianany so de mieritreritra ary ny sasany any ananinany hoe rehefa hoe tsy avela niditra ao amin'ny magro ve de hoe tsy soratra anarana ny olona any amin'ny lisym-pifidianana vo maika mampirisika mihitsy zany ny toe-javatra ohatran'izao vo maika mampirisika ny olom-pirenena hoe andeha hisoratra anarana ary misy any hoe marary endo amin'io fisoratana anarana any amin'ny lisym-pifidianana io satria tsy ahafahany mangalatra misy ny marary endo atao ahoana ty atao ahoana sinsisa ary io lisym-pifidianana io a dia zon'ny olom-pirenena no mijery an'io ary tsy hoe mijery fotsiny fa manara-maso mihitsy araka nefa nytenenina teo manara-maso amin'ny atsipriany ao anatin'ny fandaminana kosa aloha fa zay le foto-kevitra hoe io lisym-pifidianana io aza maika aloha iresaka ny any amin'ny hoe datim-pifidianana tsisy azo resahana ny any amin'ny datim-pifidianana raha tonga ty amin'ny lisym-pifidianana no mandeha amin'ny tsy alehany zay le izy terirakotonarivo any hoe tompona ndraikitra ambony tao amin'ny seni tsy seni am'izao fa seni tam'zany no ny teny hoe misy doublon io ary nyvoarakitra le doublon olona matapitrisany olona matapitrisany inona natonga ny doublon natonga ny doublon raha tonga de itsina ny resaka de zao any amin'ny resaka lisym-pifidianana satria lisym-pifidianana ny lolovony sasany io no kitiana tsy kitianaroa tsy mandeha amin'ny tokony izy de le doublon zany ateraky ninona ateraky ny lisym-pifidianana tsy mandeha am'izay loniny zay mahatonga ny doublon zay mahatonga ny osoka ianarana miverina sy sisisisa lisym-pifidianana mifototra lisym-pifidianana ohatra ny registre any ampianarana io ka ho an'ny mpianatra any ampianarana misy registre ao ianao ve tsy mpianatra ao am'le klasy de nga ianao voatoninao mihitsy rehefa tsy tonon'ny mpampianatra hoe ianina de présent ianina tsisy mamaly de absent fa mialohan'ny hoe présence ny absent aloha de tsy maintsy ao anaty registre ao tompoka ny anarana raha ny ampiangonana de any amin'ny listre mpandray raha ny amin'ny FJKM rehefa tsy ao anaty listre mpandray fanasan'ny tompo ianao de tsy mahazo manangan-tanana ianao rehefa katoko mifandraisana fa nga io azo ahodikodinao zany zay voasoratra ihany de manao adidiko fa tsy misoratra fotsiny de any de tsy hita zay io zavatra io de ohatra zany keo ty resaka lisym-pifidianana ty efa nytenen'ny pastera teny antsonjombe fidin-dafo ny alabato ary ny alabato tompoko ny alabato amin'ny tontolo ny fifidianana indrindra ho aty amintsika tany mahantra Madagasikara zay mahantra velona ozy mpanao gazety avy any ivelany any rehefa nanao tatitra izy momba ny fandalovany cyclone Freddy de ilay firenena ny Afrika mahantra velona le plus pauvre du monde de mbola tratra ny cyclone indray ary le tanàna tsony hoe mananjary de tsy sasatra ny miarina ao anatin'izany cyclone zany dia aty amin'ny firenena mahantra fadiranovana tahaka ny Madagasikara dia mbola nahitana andreny le hoe fanodikodonana sy fanjakana ny tsy famarinana amin'ny resaka fifidianana ireny zay le izy de io izy io ny olona ndeha anetana hoe soratiny anarana any anaty lisym-pifidianana any anaty toerana mifefy sy privé de tsy navela niditra de inona zao mivokatra inona zao mivokatry ny tsy namelana nidirany io président Marc-Ravalomanana io fa tonga sary avy eny Belera moa zany hitatsika de tsikitsiky tsara fandray tsara amin'ny olona ary tena hery lehibe tokoa ho an'ny vahoaka ny fananana ray aman-dreny fananana ny président Marc-Ravalomanana zay ane mahatonga ny olona hiteny re olona hoe président Marc-Ravalomanana vonjeo zay maty zay
mbola afy zany manana ray aman-dreny zany fa fijaliana no iaina ny gasy any rehetrarehetra any io zao avy nandalova amin'ny Fredy efa any amin'ny canal de Mozambique any le cyclone dia efa mananontany any Mozambique any de Mozambikiana indray miovitrovotra indray matahotra amin'izao any antsika aloha mba efa afaka iny fa na zany na tsy zany tena sahirana inona zany ny fomba atao ahafahana miala amin'ity fahasairanana sy fahantrana mangitsokitsoko ity ny fomba atao dia amin'ny alalan'ny fifidianana ihany tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana ao anatin'ny fahamarinana tsy afaka manatanteraka n'lay fahefana nefa ny vahoaka malagasy sy ny olom-pirenena afaka mifidy ratsy any anatin'ny lisym-pifidianana ny anarany raha misy matoritory any tonga de tairo ary tsy vitany hoe tairina fa azavaina mihitsy zay ny communication tsara indrindra marina hoe misy Facebook misy telefona misy an'izao hoe reny zavatra mbola fitaovana materialy reny fa ny tena fifandraisana tsara indrindra de olombelona sy olombelona mifampiresaka tompoko olombelona sy olombelona mifampiresaka zay nanaovan'Andriamanitra ny olombelona mifandray mifampiresaka tsara de mifandresy lahatra de azavaina fa betsaka ny olona tsy mahazo an'le resaka ane de anjaran'izay mba mahafantatra zany no mitondra an'izay fanazavaan'izay de resy lahatra le olona de lasa izy misoratra anarana any amin'ny lisym-pifidianana ndana hoe misoratra anarana mba tsy ampiasain'ny olona ny anaranao mandehana hoe misoratra anarana rehefa tsy tianao lafo be tsony ity vary ity mandehana misoratra anarana rehefa tianao vita tsara ny lalana mandana misoratra anarana ny anaty lisym-pifidianana ahafahanao mampiasa an'izay fahefanao zay mba ahafahanao mampiasa an'izay fahefanao zay aza miandryandryandrianina na miandryandryandrianina satria le izy tsy maintsy misy famatorany tsy maintsy misy fifandraisany ny fiainam-ponina ny fiainan'ny malagasy sy ny resaka tontolo-pifidianana zay efa fantatry ny olona ny tokony ataony rehefa tonga ny datim-pifidianana fantatry ny olona no tokony ataony fatany hoe iza mamelona de iza no tsy ahafahana miaina eto amin'ity fireneny ity zao mitady hanao grevy mitady hanao grevy mitady hidina an-dalambe ny tatsahany amin'ny misy mifatry dabara any amoron-dava any misy an'izany sao de tsy fantatra zany de hitan'ny tompon'andraikitra eto amin'ny firenena ve zany problemana rano le izy problemana rano tsy tody tonga ty aminay aty zany fitarainany zany tsy tody any amin'ny toerana zay tokony atongavany ny rano toeram-pambolena mazava loatra ny sasany efa nanetsa tonga de kendako tonga de mainako tsisy rano voasakana avy any amin'ny tsy fantatra any de mandeha ny resaka hoe misy ambadika politika ihany koa ve ty fefezana ny rano ty sao de mba tsy mety tsony zany sady aina ane ny rano no ahafahana mampandroso ahafahana mamelona ny zay zavatra volena raha zany any dabara zany ny voakarakara tsisy an'izany manafatra vary zany eto fa firy-taona io tsy vita firy-taona le tatsa zany ny samy manao zay mba azony atao eo mifanampinampy eo arak'izay tratra le velara-tany nefa midadasika be de anao hery mizesta hoe zao hoe anao autoroute tsy nysisisisa autoroute ataonao ny tambarin'olona totofana nefany ianao manafatra vary avany velany inona zany manafatra vary avany ivelany nefa ny tambarin'olona tokony hamokatra totofana avy eo le olona tsy mahazo vola resaka fotsiny no be de be nefa ny taona-pifidianana zany zavatra zany de mampandinika atsika olom-pirenena mihitsy zany mampandinika atsika ny alatra tompoko am'izao gaga fotsiny ny olona mahita ny teny amin'ny macrobiorique tena betsaka zany mpitandro filaminana zany tena ary-pitaovana hoe anina nakana ny olona hitsiditra ao macrobiorique amin'le hoe fanentanana hiditra ny anatin'ny lisym-pifidianana fa ny alatra de aloha tsy resaka von'olona aloha afy iny resaka tsy fandriam-pahalemana daolo zany fa ny alatra eto Antananarivo sy ny manodidina ny resahana de ay de ny any amin'ny faritra ihany keo aloha ny any amin'ny faritra ny any amin'ny faritra zany de vary mbola eny an-tsaha tonga de efa misy manapaka inona ny dikan'izany fahantrana ny dikan'izany
fahantrana efa tena meopapana dika zany tsy mbola nisy an'izany anie teto Madagasikara hoe vary mbola eria tsara i de efa misy katsanan'ny mpangalatra akoatra ny vary zay zavatra ambolena de tonga de misy maka fotsiny nefa mbola tsy tokony ho alaina de ao de manimba ny tambolon'olona fotsiny osy pastera teny tsonjombe pastera zaka hoe omby manimba an'le tambolo omby fa akoatra ny omby de misy olombelona ihany ko tsy manimba fotsiny izy fa tena maka mihitsiny de fa zany nefa lasa fanabeazana any amin'ny olona any any ambanivohitra any hoe tonga de fa tafiditra ao anaty koa le fanabeazana tsy manjary de hoe tonga de nitoetrany de hoe angalatra efa mamboarina tsara ny fotoana de ndeha angalatra velona amin'ny alatra velona amin'ny tsy izay tsembohana maninona raha mamboly fa de alatra eo aloha zany ny fahantrana fa eo ihany ko ny tsy fisininy fandripahalemana mihitsy na ambanivohatra io na tanan-dehibe neny sasany zao neny le namako zay mba tantaraiko eto zany mba hoentina amintsika motera satria zany hoe ohatrany tena injana be le lasantsy fa andeha hosoloky diesel ny ty motera ty de ho amidy koa zay le namako zany le motera le mandeha amin'ny lasantsy zany de lizy moa zany tonga de nysoloany le ry motera diesel tsotononiketo mimarika an'le fiara de nasorona atao le motera essence de napetaka le diesel de le motera essence mbola eritreretina hoe amidy mibatain'ny mpangalatra atao tsy hita nefa motera be iny tsisy na eno amin'ny alaka fa reraka ko moa de matory zany karazana ny alatra moto anontany io ny any amin'ny toerana zay ahafahana mitaraina any ny tompona andraikitra any mirongatra ny alatra moto zay azo angalarina am'izao fotoana zao de angalarin'le gasy sahirana noho ny fahantrana ny vaky lakozy de alatra ny vakitrano alatra telefona hatrany ampianarana misy mangalatra any amin'ny toeram-piasana misy mangalatra telefona eny an-dalambe ny sito mahery asa atao hoe foafiry zay endrika tsy fandriam-pahaleman'izay eto amin'ity fireneny ity zany de zany no tsy maintsy hitondrana ny fanazavana tsy maintsy hitondrana ny hoe zavatra marina hoe raha hiatrika fifidianana zany ilay firenena tsona hoe repoblika ny Madagasikara hiatrika fifidianana ny vahoaka ao aminy ho tsarainy vahoaka zany mialatsiny zay kandida irozakeo de any vahoaka ny fahefana am'izay fotoan'izay mba hahafahany mampiasa n'le fahefana dia tsy maintsy any anatin'ny lisym-pifidianana ny anarany tsy maintsy any anatin'ilay lisym-pifidianana ny anarany zany tsisy resaka mihitsy hoe tsy mety tena mety mihitsy milazara zay miteny hoe tsy mety zany tsy misy mbola ansahany teny ene hoe tsy mety ary betsaka ny atoko politika fa ny zavatra tsapa aloha am'izao fotoana zao eo ny tiako Madagasikara manao ny fanentanana amin'ny any amin'ny lisym-pifidianana eo ny RMDM dia amin'ny fanoerana zany mipanorama zay tena miteny mahitsy mihitsy aloha averintsika kely le feona tany amin'ny panorama na mana teknisiany no ambadika eo mba ho mankely hoe tao amin'ny panorama maromaro ny fotokevitra ny tenenina tao fa ny tena votoatany de hoe tsy mety amin'ny fomba fitondrana ny malagasy tsy mendrika amin'ny malagasy tompoko izao fahantrana lehibe izao zay iainany hoe misy ny fikitiana ny gouvernemanta de hoe atelo volana eim-bolana obligation de résultat inona ny obligation de résultat eo inona ny fomba hoana nga izy ty misy hoe miracle mon ami zany Madagasikara zao manisa firenena mahantra indrindra fa nga mitodika aty amintsika zao ny fijerin'ny olona any Ukraine any zao fijerin'ny olona am'izao fotoana zao feneritena le ady de aloha zany horahantsika le resaka teny amin'ny groupe panorama dia hoarahantsika indray ny toyan'ny famakafakana toerana mifefy ary mitokana ity nanaovana ny fifampiarabanana tratrany taona ho an'ny vondrona panorama ity niditra ny lamina tsara ny vahiny ny maraina tonga tampika teo anefa ny mpitandro ny filaminana teto amin'ny vavahady
ary sy nisy nahazo navela niditra intsondy izay taraiky. Tsy nahazahoana lalana zany. Tsy nahazahoana lalana zay rehetra satria mety tsy voafehy zany ny maromaro ordre public any anay alamitsika zay zany fipetra raisina handaminana ny ordre public ataka anareo zany zay rehefa mba zay kosa fandaminana penafay zany dia mba manaiky an'izay marina mo colonel fa tsy dia misy zany ao anatin'ny le message koa atao raha tsy misy an'izay mareo mpanao tantena fa fifarabana tratrany taona zany ao anatina salle fermée zao zany monsieur le président zay le izy anao ny tena hoe tsisy mety hoe faux renseignement tsy antsika considéré tsika daholo ny zavatra rehetra indray amin'ny resaka ordre public dia zay zany a tsy nahazo alalana izy a tsy hanina loha fidiranao. Antoko maro no mivondrona ao anatin'ny vondrona panorama napaikady anorenana ny rampitsony Madagasikara. Mpanao politika maro no tonga nanatrika ity fotoanandroany ity nahitana solotena avy amin'ny antoko isan'izany ny TIM sy ny RMDM. Mitovy ny hevitra ho an'ny mpanohitra tsy misy afa-tsy ny fifidianana irery anty no lalana tokana hamahana ny krizy eto Madagasikara. Anisan'ny tanana zany fifidianana zany dia ny firenena maloteny mikasika ny fifidianana tsosika hoe Chine. Misy nia no ametrahana dalàna tokony voafatotra ao anatin'ny code électoral unika zay mivoizy ny mpanoramana zay natonga mpanoramana fanatao ny hafa rana tamin'ny RMDM zany rana ny politika hafa rana ihany koa amin'ny fomba firaisamonim-pirenena ny vonona tao anatin'le antsoina hoe comité mixte unique dia io zany tsy fanoherana tsy fangalana fitondrana na ihany koa mitady lalana hafa akoatra ny fifidianana zay ny vonona hatramin'izay ao anatiny ao. Tonga ny fotoana zany tokony anitsina izany lalàna fifidianana zany ary indrindrindrindra ny fitantanana ny fifidianana. Nanamafy ny toeran'ny mpanohitra eto Madagasikara kosa ny solombavambahoaka TIM mba ho fanoheran-kevitra fa tsy ho fanoherana olona fa indrindra fanoherana manana sa tamin'ny fe azy. Raha ny fiainam-pirenena no jeretsika dia azo lazaina fa ela ny anasana azy. Ho antsika mpisehatra amin'ny fiainam-pirenena, ho antsika mpisehatra amin'ny lafiny politika, ela ny manonantsika zany taona telo amby roapolo sy roa arivo zany. Ho an'ny atian'ny fanoherana manokana dia tena efa ela koa ny anamtenaina anamtenana ny mahatao mpiasana an'izany taona telo amby roapolo sy roa arivo zany. Tsy sanatria hoe taona andrombahana fahefana fotsiny fa taona efa nimanantsika fa isin'ny fifantokiasam-pahefana araka ny tokony ho isy araka ny fomba demokratika hoy ny filazantsika ka anehoantsika ny faharesena sy ny fahombiazana zany demokrasia tena izy zany ny faharesena sy ny fahombiazan'ny vahoaka na ny feo-bahoaka amin'ny alalan'ilay tengerana lazaina teo amin'ny endriny fifidianana anehoan'ny vahoaka ny safidiny iolana rehefa dia atrefa manomboka le taona telo amby roapolo sy roa arivo mbola miaina sakana isan-karazany sika. Tsara ny mampahafantatra fa nijoro ara-dalàna ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo eny anivon'ny ministerany atitanty ny vondrony panorama. Zay ny an'ny gropy panorama zany mazava tsara ny foto-kevitra ao anatin'ity hoe fiatrehana ny fifidianana ity. Fa ny CENI moa zany dia io le rafitra ngeza be io tonga vao miteny hoe fifidianana dia CENI foana ny tenen'ny olona CENI. Raha ny tiako Madagasikara amin'ny alalan'ny sekretera jeneraly zany Rina Andriamasinoro dia nitondra fanazavana tsara mihitsy izy momba n'izay le resaka hoe fandraisana andraikitra zay ny resaka lisy-pifidianana sy sisa dia tsy hoe mipetrapetra-potsiny fa tena nandenakany mihitsy raha mbola ao ny fanadihadiana momba an'izay namana teknisianina dia mba alefa ihany koa zany zay resaka CENI zay dia
mandray andraikitra ny tiako Madagasikara ary itiany ity fanentanany olona miditra ao anatin'ny lisy mpifidianany ity dia tena goavana be mihitsy io tsy seny mihitsy nde hiteneny zany hoe tsy mety zany manampy tena manampy ary zany tena manampy mihitsy an'ity resaka hoe lisy mpifidianana lisy mpifidianantsy satria io no fototra rehefa volinao ary zay dia ndeha ho arahantsika indray tsy milefitra amin'ny raha matahora sy atsonjay miaritra aminy ny Antokotimo. Ny prefektura sy ny seny indray androany no nahazo ilay taratasy dika mitovy nomena ny praiministra lehibe ny governemanta ny fitakiany Timo ny ampitsarana tsy misy fepetra ny fanakanana ny Antokotimo manao ny asany. Voalaza tao anatin'ny taratasy izay nalefa teny amin'ny senisy ny prefektura fa antoko politika mijoro ara-dalàna ary misoratra ao anatin'ny registre ny antoko politika eto Madagasikara laharana faraka 200 tsipika 440 izay arova lalàna ihany koa fa anjara asan'ny antoko politika ny mandray anjara amin'ny fampandehanana ny fiainan'ny antoko ny manofana ireo mpikambana ao aminy ny mampafantatra ny vahoaka ireo zosy andraikitra tokony ataony malona ny fiainam-pirenena. Ankoatr'izay tsy misy intsony ny tsy fiandaniana eo amin'ny solon-tena-panjakana eo amin'ny fanomanana ny fifidianana. Porofon'izany ny fandroahana tsy misy antony mazava ny sefokotany sy ny falona azy ireny tsy manaraka ny lalàna. Melohan'ny Antokotimo amin'ny herin'ny manontolo ny fampiroroana politika manitsakitsaka n'izao fototra mivory sy maneho hevitra ary fanosehosehana demokrasia. Miantso ny praiministra lehibe ny fitantanan-draharaha-mpanjakana sady filohan'ny OMC Nat mba andrainy andraikiny anatsahatra avy hatrany ny fampiroroana ny antoko politika avy amin'ny fanoerana ary andray fepetra mifanandrify amin'ny fietsika tsy ara-dalàna ho an'ireo nanao izany. Izany ihany no antoka isiany ny fitoniana ho an'ny fifidianana marina. Ho an'ny androany maraina dia ny prefet n'Antananarivo tenany mihitsy no nandray ity taratasy no soniavy ny filomarika Ravalomanana ity. Zany efa voapetraka somatsara ao monsieur le préfet zany le dika mitovy amin'ny taratasy nalefan'ny antoko tiako Madagasikara nalefa tany amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta taratasy izay soniavy ny flou national ny antoko tiako Madagasikara andrema président Marc Ravalomanana. Io taratasy io raha fehezina dia mampatsiahy ireo andinin-dalàna isan-karazany zany izay mametra ny ataontsika hoe droits et libertés fondamentaux le fahafahana mihitsy zany maneho hevitra fahafahana mivezivezy ankalalahana izay zany no anisany hoe tena votoanto le taratasy nalefa tany amin'ny Andriamatoa premier ministre lehibe ny gouvernemanta ary dia androany dia tafapetraka somatsara izy tenany mihitsy Andriamatoa préfet no nandray anay tao nandray azy dikany mitovy izay zany amin'ny fampatsiahivana anireo le ataontsika hoe andinin-dalàna isan-karazany eo amin'le droits et libertés fondamentaux. Androany ariva tena eny ary mety raha ery atsimo ny antora fanazavana teo iny ho an'ny eny Belera eny dia efa mindray fitenenana ny président Marc Ravalomanana filohan'ny tiako Madagasikara izany ary dia efa lava hatrany ometsika ny eny Belera ny fitenenana Belera Daoary. Kanefa voatery za zao miasa tao ambony tao aho misy hoe ao ambany eo ke zarako tate hidinary aho dia zao fogetika androany satria voatery zava-misy tany amin'ny misy an'ireo tany benisy tany fa voabetsaka koa ny lasa satria dia tena bana misy tsy anazy leny trano tsy anazy toerany dia lozy zany dia tena mampiasa ny elony Pode me dar caminhando no farol, viu? Tem a gaga, passou. Incêndio na rua. Na malala do meu toque está dentro de casa, e provocação. Lá eu não vou de malafruta. Tem outros outros. Am lá no Joian. Para o ele na vaina, tu sabe quando você ganhou de ele. Fazia aquela na ciclana, sampai ke punya telepon jawab meu Komite Internasional itu baru pasal belum ada akhirnya punya jadwal kan tidak ada speaker yang saya berkata nanti pasal satu orang itu pun kepikiran kalau negosiasi baru resmi negosiasi negara aspek resmi negara sama lagas
Nas vai mostrar no interesse. Eu não lembro que ela era puta. O comando é tentando. Se não me engano, eu não lembro antes de ver. Alô, então da loja da igreja. Só que sabe. Caso não comece a ficar, ale passa no família aí nisso. Ya di pakai jam 3 lagi tu, lalu suka supaya nari 3, tapi mungkin main namun nak kalau kerja itu pasti ni kan, pasti dia you marai layu. Sonke ni zero, tane dalam ni makan yang makhluk tak sebab, makan lagi. Sonke ni usle, ikai simba hawa posisi kamera tanah ni berbuka, nunyerjesa, nikasa, anu fajar apa? Saya buat pada fanpon bana dewa ni, makhluk beuri. Dia itu jangan menafikan tanah, yang ni, jumlah etan yang tahu na. Sudah marah dalam ini. Saya kami dasar saya Jawa, tapi rana saya jadi ini sangat tahu. Semua kagam dari itu. Cara sebenarnya orang masuk bawa kanaya, tapi rasa baca kabar putih tidak berarti dia ini sampai sumpah bawa kawan ada mereka pulau satu, mereka mesti pakai itu, paling agak itu. Ini dapat belum ambil baik. Allah tu belum baik sebelum kita pandang orang kanan. Mana kata tiga. Tiga pandang dalam level nomor pandang le tiga selesai. Anda tidak minat ni dah. Kalau mungkin soal masuk ke soal harus kita beri sampai weh. Tiga naik bukan orang tu soal. Ini cara cara. Mana nak beri? Kalau mana nak beri? Saya bagian malah gas semua tidak ada yang dulu saya akan anak dulu apa bukan? Saya tinggal di sana. Kita sekarang ini pilih darah kita mana lagi? Sekarang ini para ahli tapi ini ni saya orang yang kira nak nak beri tapi dengan aeroport. Pada bagian ada bawa kamu niat. Susah kan ada you, kasarlah, presiden mana, kasarlah, lepas tahun dah sampai sana sudah siapin dah, saya si apa dulu dia mana lagi saya, dia tadi saya program siapa antara makro, di sana atau sekarang sempat siapa mana saya penuan lain, ada tidak lihat dia, ini adalah fungsi dewan dan juga kewenangan. Tadi kalau orang saya sampaikan, pandangnya dia ulang tiga, dia cuma dia dan pada pada presiden dan presiden adalah maka kita makan. Malah langsung itu yang dia tu hebat malah dia siapa yang pakai aduh itu dah betul pemangkin kalau tu dari neurologisma ya wajar dengan neurologisma pakai itu neurologisma pakai macam tu kalau ini dulunya neurologisma ini yang ada neurologisma kita tahu kalau ini terjadi ada betul jadi yang baik
inary soratsika ny namana eny a belera ny tondran'izay taty-baovao izay namana fanira zafimanatamo zany no manaraka eny akoatran'ireo ampanao gazety marobe sy ny teknisiana marobe any toerana any zany dia narahantsika teo ny toromarika noentin'ny président Marc Ravalomanana filoham-panorona ny tiako Madagasikara ambava momana ampomeeritreritra toromarika mazava tsara mihitsy ny amin'ny mahazava-dehibe ny fisoratana ny anarana ao anaty lisam-pifidianana raha ohatra ka miezaka ny sasany any ambadimbadika any anatsatso na hoe mini mihitsy tsy miresaka an'izany ety amin'ny tiako Madagasikara miresaka an'izany ary ny efa filohany mihitsy ny filohan'ny tim Andriamatoa Marc Ravalomanana no miteny hoe zava-dehibe ny fisoratana anarana ao anatin'io lisam-pifidianana io ahoana moa ny fomba amadihana an'izao fahantrano zao mba ho amin'ny hoe metimety kokoa mba amin'ny tsaratsara kokoa ny fomba ahafahana manao an'izay dia amin'ny alalan'ny fifidianana ny natanterahana ny izay hoe fandatsaham-bato izay amin'ny vanim-potoana ny fifidianana ka hanaovan'ny olona ny fampiasana amin'ny fahefany amin'ny fandrotsahana ny vato tsy afaka mandrosa-bato nefa izy raha tsy ao anatin'ny lisam-pifidianana dia eo zany no hoe tsy maintsy mandeha ny fanentanana maro samihafa tsy mila mitamatama ntsony zao tompoko satria ny fotoana mandeha be rehefa tsy ao anaty lisam-pifidianana ianao dia tsy afaka mifidy tsy afaka manara-maso tsy afaka ao anatin'ny membre amin'ny bureau de vote sy ny siatsy be dia be ny zavatra tsy afaka ataonao zany rehefa tsy ao anatin'iny lisitry ny mpifidy iny zany dia izay no tena hoe votoatiny fanentanana marina hoe misy ny sakatsakana etsero président Marc Ravalomanana eny tena ianjadino io sakatsakana io mandeha kely atsy dia sakanana mandeha kely ery dia sakanana fa zany akory tsy hoe ampijanona fotsiny amin'izao fa ireny ara vao maika mampirisika ny ampipon'ny malagasy amin'izay hoe fampiasana ny fahefany sy ny zon'izay amin'ny tontolo mpifidianana misy efa tenenina teto misy any ambadika any ny mahazo tombontsoa
rehefa tsy misoratra anarany ianao anatin'ilay izy mpifidianana dia mipikelika ny any ambadika any satria afaka manao an'izao atsofoko atsy ty atsofoko ty atsofoko ty aka aloha iaraha mahita hoe samy manana maso mijery io samy mahay mamaky teny io ary io tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny nosy mihitsy zany hoe isaky ny fokotany mihitsy zany tsy rairay isaky ny fokotany eto amin'ity Madagasikara tya dia mila mazava tsara ny lisy mpifidianana ny olona mifokotany raha teo mifankalala ny olona ao anaty fianakaviana mifankafantatra hoe ianona ny ato ianona ny ato ranona oatra zao ianona efa maty ahoana moa no mbola tonga ny anaran'olona ny anaty lisy mpifidianana nefa olona efa maty efa tamin'ny 4 taona lasa tany olona efa manana acte de décès ofisialy zany ara-panjakana ahoana mbola hitany anaty lisy mpifidianana teo raha tsy resaka fa tsy ilay fifidianana tamin'ny farany teo tsika tsy mety zany misy koa ny olona efa tsy eo amin'ilay fokotany tsony dia mbola soratanany ihany ary reny tamin'ilay fifidianana farany teo reny tsy hoe tsy na raha resaka tsy na zany ve dia ndeha hiverimberina raha resaka tsy na zany ve rangaty dia ho amatapitrisany ny olona tafiditra tamin'ny resaka doublon matoa Thierry Rakotonarivo ny teny zay administrateur civil olona manamaha izy azy zay tompona andraikitra ambony teo anivony ny CENI ny teneny reny dia tsy resaka tsy na mihitsy ny resaka hoe anarana verina na ohatran'izany fa fanahininy reny zay fanahinina aiza koa nisy hoe tsy na dia amatapitrisany nefa zay tompona andraikitra hoe misahana resaka fifidianana mikarakara karamain'ny vahoaka misy ny fanampinina avy any velany tamin'ireny basket fond reny zany zao zany any velany mangatsiatsika any Turquie sy Syrie zao no miezaka manampy no vokatry ny horohorontany dia ny resaka Ukraine mamaiky azy feno heritaona anio ny nanafian'ny Rosiana ny tany Ukraine mifaritra atsinanany Ukraine iny zany manamboatra zay atsekeny ny sehatra iraisam-pirenena dia ity tsika iandreniza ary zany ny tsika eto Madagasikara iandreniza tsy maintsy enao olo-pirenena no mandray ndraikitra fa tsy misy andrasanao zany eo ny olona manampy izy rehefa te hanampy fa nizy koa tsy azonao terena fa raha ny zavatra ny seho androany aloha zany dia mazava tsara ny hoe foto-kevitra mampirisika sy mitaonany olona hisoratra anarana ny anaty lisy mpifidianana anarana marina tsara sy anara-maso ny eo anivony tiako Madagasikara moa tsy navelaniditra tao amin'ny kanja ny finoana tao Behoririka dia reny toe-javatra reny zany mazava tsara amin'ny olona zany ny zavatra ny seho tamin'ity marain'ity dia araka ny teny président Marc Ravalomanana teo hoe ny vahiny ene mahafantatra n'ilay foto-kevitra hovoizina tamin'ity anio ty misy ambassadeur vahiny betsaka eto sehatra iraisam-pirenena vao mihetsika ianao tonga dia arany vao manao an'ity ianao tonga dia arany dia reny mpitandro filaminana ny ambina vavadiny Macron reny no hitan'ny any velany fa inona ny ao fa inona no mitranga fa misy inona ka izay hoe anetana ny olona ma hisoratra ny anaty lisy mpifidianana dia ny sakanana dia mahita an'izany ny sehatra iraisam-pirenena dia azontsika atsaina tsara ny fihetsiky ny any ivelany any manoloana nyity zava-misy eto Madagasikara ity dia azo zary an-tsaina hoe zay indray le ao a Madagasikara zay indray le fomba fanao efa tsy mety zay indray fanakanana tsy fanakanana ry ianao ne rehefa mahazo ny tribune rehefa mantahateny any ivelany any ohatrany hoe paradis eto Madagasikara mamelesona n'izao tontolo zao eo amin'ny sehatra maro na miresaka toetrandro na miresaka fambolena na miresaka inona nefa zany tenitenenina zany médiocre ny zava-misy eto amintsika médiocre tsy hoe ratsy koa ny tena hoe médiocre tena faran'izay ratsy raha resaka fambolena resaka fiarinany resaka orinasa resaka inona famoronana azy firy zao ny olona tsy manana asa eto Madagasikara mba hovay hoe ny chiffre ny olona ny andafy any ny any Frantsa any isaky ny 3 volana mivoaka ny taux de chômage ohatrany tsy misy sary eto ny namana teknisianina aloha isaky ny 3 volana isaky ny embolana isaky ny mitapaka ny taona dia zao ndray ny eto Madagasikara tsy fantatra zany hoe
tokony ho fantatra fa inina tsy ampahafantarina zany eny zavatra mandeha klasika mandeha lozika be ne zany dia zany antony zany indrindra no tsy maintsy hitondrana ny fanentanana foana fa maninona no asiana amin'ny fanentanana satria misy mivarimbarina satria misy no atao hoe efa dotan'ny fahantrana dia hoe ataohoana fa efa zao ny anjara tsisy an'izany olona natao antro zany eto amin'ity tany ity na eto Madagasikara ity eto amintsika misy an'izao rehetrarehetra zao na ny sisi-dranomasina na ny inona na tanentina na bakabaka na andranomasina na Madagasikara daholo fa fomba fitantanana mitongilana sy tsy mety mahatonga angasy hanitra velona ohatran'io fomba fitantanana mitongilana le arena tsy voatsinjara araka ny tokony ho izy miaram-pirenena tonga dia alefa mibolongany ihany fotsiny dia avy eo amboarin'ny olona any velany dia miakatra ny lanjale sy ny vidiny zay le antsoina hoe valeur ajoutée vola be tokony ho azon'ny firenena dia lasa kely fotsiny zany resaka tsy fetezana rehetrarehetra zany ny tsy maintsy amboarina tsy maintsy arenina tsy mendrika amin'ny malagasy zao toe-javatra zao dia izay no ilana n'ilay hoe misoratra anarana any anatin'ny lisym-pifidianana fantatry ny olona ny tokony ataony rehefa avy eo propagande zany moa mbola ho avy zany fa ny atoko politika toy ny tiako Madagasikara ny atoko mitambatra miaradia toy ny panorama mouvement isan-karazany izay mahatsapa hoe tsy mety zao toe-javatra zao dia miteny foana soa ihany ara fa eo ny atoko mpanohatra soa ihany fa eo ny tiako Madagasikara soa ihany fa eo ny panorama soa ihany fa eo ny RMDM soa ihany mba mampaneno lakilosy mba miteny mba mitondra fanabeazana koa zava-dehibe satria ny anaty atoko politika mantsy misy fanabeazana any misy fitaizana any mba hoe ho masaka raha-potokevitra tsara ny olona fa tsy hoe ndeha anarak-efa fotsiny ndeha anaikilembenana fotsiny efa zavatra tsy mety zao dia mbola hisisihana ihany efa fihetsika efa tsy nety dia mbola atao ihany efa nahalavo tany aloha dia tsy tokony halavo tsony amin'ny manaraka dia zao ny feo mandeha ny rehetrarehetra any hoe alao hita eo le fifidianana nareo ve efa nisoratra anarana tany anatin'ny lisym-pifidianana efa nisoratra zay nareo efa nanara-maso efa manara-maso zay fa iny tsefatsefany eny misy any ny olona manahirana ka tsy maninona zany ny olona manahirana tsy maintsy misy foana satria mission any zavatra hafa mihitsy tsy ho amin'ny tompontsombahoaka sy voahany marina ny mission any fa raha vao mivoaka mantsy marina dia tsy afaka manao ny adalany tsony izy tonga dia takineto dia ho hita eo daholo hitsikafiny eo amin'izay ny zavatra tsy manjary nataony tany aloha tany zay n'io zavatra io misy resaka tahotra ao misy resaka fiahiahina ao zay no mahatonga an'ity sakatsakana eraky ny tanàny ity tahotra dia fiahiahina foana nefa ny olona zay manampy mba hoe ampandehanana n'ilay fifidianana indray no mahazo an'izao atsoizay isan-karazan'izao dia nisy an'le resaka farany teo namana teknisiana moa tapaka izy teo aloka mba verina kely satria misy resaka teo hoe ny atoko politika manao ny asany ary andraikitry ny atoko politika zany dia tokony hifameno amin'izay ratsa mangaiky isan-karazany amin'ny mikarakara fifidianana raha ho ny oronan-tsatra ny fanadihadiana ataon'ny mpanao gazety alao averintsika kely lizy teo ndao ary tsy milefitra amin'ny raha matahora sy atsonjay miaritra aminy ny antoko-tim ny préfecture sy ny seny indray androany no nahazo ilay taratasy dika mitovy nomena ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta ny fitakiany tim ny ampitsarana tsy misy fepetra ny fanakanana ny antoko-tim manao ny asany voalaza tao anatin'ny taratasy izay nalefa teny amin'ny senisy ny préfecture fa antoko politika mijoro ara-dalàna ary misoratra ao anatin'ny registre ny antoko politika eto Madagasikara laharana faraka 20 tsipika 440 izay arova lalàna ihany koa fa anjara asany antoko politika ny mandray anjara amin'ny fampandehanana ny fiainan'ny antoko ny manofana ireo mpikambana ao aminy ny mampafantatra ny vahoaka ireo zosy andraikitra tokony ataony malona ny fiainam-pirenena ankoatr'izay tsy misy intsony ny tsy fiandaniana eo amin'ny solon-tena-panjakana eo amin'ny fanomanana ny fifidianana porofon'izany ny fandroahana tsy misy antony mazava ny sefokotany sy ny falona azy ireny tsy manaraka ny lalàna
melohany antokotima amin'ny herimanontolo ny fampirorona politika manitsakitsaka n'izao fototra mivory sy maneho hevitra ary fanosehosena demokrasia miantsony prime ministre lehibe ny fitantanan-draharaha-mpanjakana sady filohan'ny OM Senat mba andrainy andraikiny anatsahatra avy hatrany ny fampirorona ny antoko politika avy amin'ny fanoerana ary andray fepetra mifanandrify amin'ny fiatsika tsy ara-dalàna ho an'ireo nanao izany ihany no antoka isin'ny fitoniana ho an'ny fifidianana marina ho an'ny Androany maraina dia ny préfet n'Antananarivo tenany mihitsy no nandray ity taratasy no siniaviny filomarika Ravalomanana ity zany efa voapetraka somatsara ao monsieur le préfet zany le dika mitovy amin'ny taratasy nalefan'ny antoko Madagasikara nalefa tany amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement taratasy izay soloniavin'ny flou national ny antoko Madagasikara andrema président Marc Ravalomanana io taratasy io raha fehezina dia mampatsiahy ireo andinin-dalàna isan-karazany zany izay mametra ny ataontsika hoe droits et libertés fondamentaux le fahafahana mihitsy zany maneho hevitra fahafahana mivezivezy ankalalahana izay zany no anisany hoe tena votoanto le taratasy nalefa tany amin'ny Andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernement ary dia androany dia tafapetraka somatsara izy tenany mihitsy Andriamatoa préfet no nandray anay tao nandray azy dikany mitovy izay zany amin'le fampatsiahivana anireo le ataontsika hoe andinin-dalàna isan-karazany eo amin'le droits et libertés fondamentaux androany ariva dia nakeny amin'ny foibe ny senity tsy alarobia indray ny bureau politika tim nanatitra io taratasy dika mitovy io fitoniana alohan'ny fifidianana ary fifidianana madio ekeny rehetra no takin'ny mpanohitra ho ny sekretera jeneraly ny antoko tim ka izay no antony nanaterany ity taratasy ity tery amin'ny seni tena nazava moa ny président seni ary nanamafy mihitsy hoe tena ilaina ny fandraisan'ny herivelona rehetra anjara na mifanentanana ny olo-pirenena hiatrehana n'ity fifidianana ity ary ilaina ny fitoniana ary dia mbola nanamafy hoe ilaina izay fanentanana izay na avy amin'ny antoko politika ary ka izay zany no azo lazaina hoe nany aty amin'ny seni ary ny gouvernement ohatry ny mialokaloka foana miresaka hoe mifanakorontanana na ohatra fa izay tena anao izay hanentanana ny olo-pirenena iroso amin'ity fifidianana ity ary eto anivon'ny antoko Madagasikara dia manamafy hoe tsy misy zavatra afatakinay afa-tsy ny fifidianana madio satria izay ihany ny vahaolana ahafahan'ny firenena mivoaka anatin'izao fahasahiranan'izao tsy tsara ntsony raha zao mbola isy crise politika fa alohantsika hiara-hiatrika fifidianana dia aloha mba isy fitoniana melohan'izay fifidianana izay mba ananan'ny olona rehetra fahatokisana hoe andeha ampinaminana tokoa ty fifidianana ity ary izay tena safidin'ny vahoaka marina no ivoaka eo mba hialana no mety korotana tsy vitany seny irery ny fanomanana fifidianana indrindra fa ny fanentanana ny vahoaka manana andraikitra goavana amin'izany ny antoko politika ary arovany lalàna ka tsy tokony ho sakatsakanana ny anamafisako dia zao hoe namoaka totanisa zao ny président senira ny taminay teo efa niakatra 10 millions zany zao ny inscrit ary mbola manentana hoe ilaina ny fanentanany antoko politika ilaina ny fanentanany olo-pirenena rehetra ny société civile anentana ny olo-pirenena isoratra anarana ao anaty lesy fifidianana satria ilaina ny fahatokisan'ny rehetra fa isy izay fifidianana izay ary nyfandraisan'ny rehetra anjara amin'ny fanentanana an'izay lisy fifidianana izay izay hisina fifidianana izay ny antoka atokisan'ny olona ho azy ny fifidianana sy ny voka-pifidianana ivoaka eo samy nandefasany antoko tim io taratasy no siniavin'ny filomarika Ravalomanana io avokoa ny Nations Unies ny vondrona africaine masevony ny vondrona européenne ny masevony frantsay sy ny masevony Allemagne ny SADC ny seni ny ministre ny fiarovam-pirenena ny ministre ny filaminam-bahoaka ary ny sekretera mpanjakana miadidi ny sandarmaria am-pirenena zay zany le fanazavany ny sekretera général ny antoko Madagasikara Rina Masonoro momba n'izay le hoe fandraisana andraikitra izay ny maizy azy ny antoko politika rehefa miatrika fifidianana tahaka an'izao anisan'ny songadina teo ny hoe tsy vitan'ny seni irery io resaka tontolo-pifidianana io marina hoe ny seni no rafitra hoe indrindrandrindra ny lafin'ny teknika amin'ny fikarakarana sy ny fikirakarana rehetrarehetra sahafahana manatotosa ny fifidianana fa tsy vitan'irery io fa matoa misy ny antoko politika matoa misy ny ray aman-dreny ampana zany ny FFKM zao dia efa nyteny mihitsy hoe anaramaso zay teny mazava ny FFKM matoa misy ihany koa ny fiarahamonim-pirenena
isatsokajany ny fikambanana maro samihafa na eto an-toerana na ny any velany ny dikan'izany dia zao miara-mirona samy mandray ny tandrifiny azy avy amin'ny fikarakarana an'izay fifidianan'izay. Zay ny tena zava-dehibe. Noho izany tsy tokony misy sakatsakana mihitsy raha anao ny hoe fanazavana ny any amin'ny fiarahamonim-pirenena tsy tokony sakatsakanana izy. Raha ohatra ka manao ny atao hoe fanazavana ny any anivon'ny fiangonana tsy tokony sakatsakanana izy. Tsy tokony asiana hoe filazana ny zavatra lazaina fa hoe tsy tokony anjarana milaza hoe mitsabatsabaka mitsabatsabaka. Tsy tokony isy mihitsy zany. Ny fiangonana nga mitsabatsabaka manao ny andraikiny izy. Raha manao ny andraikiny ihany koa ny ray aman-dreny arakaraka ny toerana misy azy, arakaraka ny fiarahamonina misy azy, dia mifameno daholo ireny rehetrarehetreny mba hahatratrarana ny tanjona. Inona ny tanjona dia ny hoe fifidianana madio, milamina, manaraka tsara ny lalàna, voarindra tsara, ary rehefa tanteraka daholo izay fipetra rehetrarehetra zay dia mivoaka ho azy ny fahamarinana. Tsy misy manodikodina eo sy ny sisa. Fa manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao, misy sakatsakana tsy misy sakatsakana ery. Manoloana zany dia vao maika zany. Tsy maintsy ampitomboana mafimafy kokoa ny vitesy. Inona le vitesy tenenina eto? Tsy araka ny eritreritra ny sasany. Satria le vitesy tenenina zany dia ny hoe ny fanentanana sy ny fanazavana ny olom-pirenena amin'izay fisoratana any anatin'ny lisam-pifidianana zay. Zay vitesy zay zany vitesy fanentanana, vitesy fandraisana lahatra zay mila miakatra kokoa zay. Raha teo amin'ny 3e ianao zany raha mitondra fiara dia efa tokony any amin'ny 4e any zany. Satria le fotoana mandeha ka mialatsiny, le fotoana mandeha marsa efa ho avy zao dia inona zany? Fa io zany raha hoe tena petraka tsara ny rindran-damina isakotsokajiny dia tokony mandeha tsara ilay izy. Fa ny mpanelingelina eny foana mba miketrika koa ny sasany any. Fantatra anay zany, fantatra zany. Zay hoe tena vakina fotsiny ao zany fitenenana. Vakina fotsiny. Be loatra ny tahotra sy ny fiahiahina sy ny sisa. Raha tsy isika tsony ny ao amin'ny andraikitra tahaka zao dia ahoana ny andretsika? Ny olona nefa tsy mieritreritra zany fa fifidianana aloha zao raha malagasy ty. Alao mifampiresaka. Alao mifampiresaka. Mba andehanany tsara n'ilay fifidianana. Reny fihetsika nataon'ny tiako Madagasikara ankany amin'ny CNI reny ene. Efa zava-dehibe reny. Ny team moa zany ny tiako Madagasikara mampiseho modely foana zareo. Mampiseho modely izy. Ny taty amin'ny panorama nazava ihany koa. Zay vondrona toko maromaro ihany koa ny ao. Ary mahitsy ny fitenenana. Rehefa tsy mety dia tsy mety. Iza nanao inona? Zavatra inona no nentina teto amin'ity fireneny ity? Namelona amin'ny malagasy sa nahavizana amin'ny malagasy? Misy ane ny maty zany hitantsika hoe vonoan'ny mpangany, vonoan'ny olon-dratsy sy ny sisa ireny. Fa ny eo ihany koa ny hoe maty ho azy. Fa misy malagasy maty ho azy ane amin'izao fotoana izao hoe. Ohatran'ny tsy tonga saintsika. Zavatra enina amin'izao fotoana izao zany. Tsy misy fironina. Maty akolaka. Tsy mahavita fanafody intsony toa dia maty. Maty akolaka. Dia izany no tsy maintsy ioarana ampiasana n'ilay fahefana ao anatin'ny fiatrehana ny fifidianana zany. Tsika zany zao mbola aty amin'ny fikarakarana ny lisam-pifidianana. Dia raisitsika zany no andraikitrika amin'ny resaka lisam-pifidianana io. Aza matoritory, aza varim-bariana mihitsy. Fa matoa zany ny tiako Madagasikara mandray andraikitra dia efa fantatra mazava tsara hoe andraikiny zay, zavatra tokony ataony zay, voalaza ny lalàny zay. Ny tiako Madagasikara tompoko tsy mila voatsiary. Sa misy samy teny hoe mila voatsiary indray. Ny atoko politika zay mahatsapa hoe zao ny tombontsoan'ny firenena dia miteny izy. Fa raha ohatra hoe sakatsakanan izy dia manjary manahirana le raharaha. Ilay fanakatsakanana ihany koa anefa dia raisina ihany koa reny mba
ampitomboana ny rispo amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny raharaha-pirenena reny fanakajakana na isan-karazana eny ary zay mampanao an'ireny ianao dia asa zay mba heritreriny mihefitra ve ny sasany any ambadika any hoe rehefa sakana nyity rehefa sakana nyreo atoky politika ireo tena ny groupe panorama zao dia efa mpifempitandro ny filaminana ty ivelany io moa mitondra ny argument daholo ny fanazava-kevitra hoe zao ny anto zao ny anto fa lisy fotsiny loha dia zao no izy raha ohatra ka hoe anao fanentanana zany amin'ny resaka lisy mpifidianana tokony hisaorana reo atoky politika tokony hisaorana ny atoky politika satria manamaivana ny asany retsy fa raha tsy zany raha sanatria zany hoe tsy nisy ny atoky politika tsy nisy ny tiako Madagasikara tsy misy ny panorama tsy misy ny RMDM fa dia hoe nandeha fotsiny amin'izao zany inona ny zavatra anseho teto reny ara nisy fanaraha-maso efa mba samy nandray andraikitra tamin'ny fifidianana farany teo mbola matapitrisany ny rezany tafiditra any amin'ny resaka doublon any olona tompona andraikitra ao no nytenen'izany vao mainka izany fa hoe tsisy fanaraha-maso efa mailotsika dikany hoe mailo dia tsy anaiky intsony ny iverena ny zavatra tsy mety tany aloha tany zay efa nitranga tsisy manaiky an'izany ntsony eto hoe mbola isy doublon mbola misy osoka sy oatra zao fa iny aloha zany dia tsy maintsy miainga ihany keo amin'ny fandraisana andraikitra ny tsirairay aza varim-bariana mihitsy azy miandry fotoana farany zay vao ndeha nisoratra anarana any sy de hijeriny anarana ny anaty lisy mpifidianana zany aza miandry fotoana farany ary aza variana ihany keo amin'ny resaka hoe fandrebirebena etsero ny fandrebirebena tsy maintsy misy ny fanambazambazana vola tsy maintsy misy ny raha matahora tsy maintsy misy fa maninona moa lazany hoe tsy maintsy misy zany ny fomba fanao ny firenena manitra taka amin'ny Madagasikara zany ny fomba fanao zany ny zavatra misy tahaka ny Madagasikara zany zao dia kanefa manoloana an'le izy raha tohany mijery amin'ny Madagasikara ny any velany manontany ny maso voam-pirenena eto amintsika hoe fa maninona ary nareo no ohatran'izao maninona tsy mety mandroso mihitsy maninona dia miboretaka tena tsy mba mety tafatsangana mihitsy n'le raharaha-pirenena fa dia eo dia tena pauvre foana zay resahana rehetrarehetra dia pauvre fa maninona Madagasikara no ohatran'izany dia tsy mba mendrika antsika ve le hoe firenena mba tena hoe miroso mba hoe mitraka endrika ivelany no hita hoe nisy fikitiana gouvernemanta tato nisy famindrana olona tato fikitiana gouvernemanta ara ministera efa mambolana maro zay vao nisy ministra zay vao tena tompo-toerana fa inona ny endrasana nefa hoe ministera tena goavana le izy fa interim ny fifidianana efa nisy data mivoaka tany fa ny gouvernemanta zany andrasantsika hoe tena hiteny amin'ny fomba ofisialy tsara mihitsy amin'ny tena hoe resaka tena hoe mahara-dalàna tsara sy ny ohatran'izay amin'ny tena hoe manaraka tsara ny lalàna misy eto amin'ny firenena andrasana zany samy miandry an'izany daholo dia tena hoe zao zany zao ny tety-andro mpifidianana dia io zany rehefa mandeha le izy dia hoe misy mifanaingana mpifidy ny filoha-perinasa tokony hiala rehefa raha ohatra izy mbola hilatsaka ny calendrier électoral isan-karazany mila mipetrapetraka tsara zany misy tompona andraikitra manao an'izany fa ny an'ny aty amin'ny olo-pirenena aloha zany mbola voizina treto dia ny mba tonga saina ny rehetrarehetra hisoratra anarana any anatin'izay lisitra mifidy zay rehefa misoratra anarana ny anatin'ny lisitra mifidy ny olo-pirenena saratra ho an'ny mpangalatra ny angala-bato fa ty anara-maso ny olona ka hijoro ny olona ary zay zany ny tena fanentanana mila mijoro ny olona amin'ny fahasarotam-piaro amin'ny anarany tsy tokony hampiasampiasain'olo-kafa ny anarany ny anarana ao anaty kara-panondro tompoko dia olona ray ihany hoe ranona ao anatin'ny kara-panondro zanak-ranona sy ranona teraka tariananina tamin'izao daty mipetraka riananina dia sonianao dia fitompoka iny le olo-pirenena iny tsy azon'iza sandohana mihitsy dia ianao ve dia anaiko sandohan'ny olona satria ianao variana satria ianao mety tsy dia taitra dia tsy any anaty lisy mpifidianana ny anaranao dia sandohan'ny olona ianao
zany hoe olo-kafa ny mampiasa ny zoanao ary any efa misy mirangorango efa misy miandro fotsiny izavy ny ato izavy ny azo angalarina ato matao misy ny doublon matapitrisany de zay ny misy ka zay le izy zay dia fikarakarana rehetrarehetra moa zany an'ny tompona ndraikitra hoe fa io de ambenan'ny vahoaka malagasy io zavatra io satria ity tena kiondalana ho an'ny firenena leo fahantrana malagasy okzay ty fahantrahany ty fa tena tsy mety tso mihitsy ty tsika zao tena adiny olona raha tsy misy cyclone ve tsy mba ho resahany vaovao iraisam-pirenena momba Madagasikara tompoko satria iny tsy maintsy resahany niala avany le cyclone de la Réunion Maurice de nandeha de tonga tetỳ Madagasikara de tsy maintsy resahany vaovao iraisam-pirenena Madagasikara am'izay fa rehefa koatr'izay raha hoe miresaka antsika ny any ivelany any de resaka corruption resaka tsy fahampitsakafo resaka fahampitehan'ny tontolo iainana resaka zaza tsy mianatra miditra tsekoly resaka tsy fanananasa resaka vola malagasy mitotongana resaka tantsaha fadiranovana resaka lalana potika be de be resaka reny maty eo ampiterahana mbola misy an'izany eto Madagasikara resaka tsy fandripahalemana amin'ny endriny maro lafy resaka alatrombo zany de mbola eto Madagasikara misy an'izany gaga mihitsy ny antsy Afrika hoe inona ny any aminareo de hoe alatrombo de mikakakaka ny olona any Afrika any alatromby inona koa zany ny anay zao aty ny ady amin'ny terrorisme no tena hoe mafotaka sy tena hoe edina mafy ny anareo ko omby fa ngamo io omby io tsy tena hoe voalohany amin'ny hoe zava-dehibe any amin'ny firenena malagasy no mbola avela de hatram'izao hoe de mbola tsy réglé foana io problème io de misy moa zany ny teny hoe ny tsy fandripahalemana eto Madagasikara rehefa tena tiana apetraka eo de vita amin'ny mametraka an'io fa tsy ao anatin'ny enim-bolana sisa na fito volana fotoana farany iasan'ny filohampirenena perinasa nde ho atenainy le malagasy hoe avita an'izao na soloany impira eo ary reo ministre eo ngareo afaka manao miracle mon ami inona ary no ataonao tenena obligation de résultat ao anatin'ny telo volana ao anatin'izao tokony misy programme inona ka le gouvernement rehefa 5 no nitsipaka azy tary na mbola tsisy latsabato ary de inona no atenena eo hovana ny gouverneur asa firy izy teo tany naty conseil de ministre indray manova an'le gouverneur zany aloha de efa tsy araky ny lalam-pandroenany zany hoe conseil de ministre le gouverneur aloha efa tsy izy io moa zany efa tenenina foana tsy zany ny any anaty lalam-pandroenana fa lehibe amin'ny faritra fa efan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana suffrage universel direct no ifidianana ny chef de région zay no any anatin'ny lalam-pandroenana any ka raha ohatra ianao zany hoe anova gouverneur efa tsy efa mitohy zany tsy fanarana lalam-pandroenana zany de zay no mahatonga an'io hoe ohatran'ny tsy de misy taitra mihitsy ny olona zany manoloana ny fomba fiasa eny anivon'ny faritra satria le anarana tsy izy de ohatran'izany any amin'ny faritra Dabara iny amin'izao fotoan'izao betsaka ny feoenao avany hoe minainaina le tatsa le mpamboly satria misy gouverneur any misy tompona andraikitra any zany zay napetraka ny fanjakana tsy napetraka ny vahoaka tompoko ny gouverneur averina indray-pandeha tsy ny vahoaka no nametraka ny gouverneur fa le fahefana tany amin'ny vahoaka zay tokony ahafahan'ny vahoaka mifidy lehibe amin'ny faritra tiany no nongotana taminy de nalefa re amin'ny conseil de ministre de tetendrena le izy zao vao tapitra ny mandamy président de république de mikitika gouverneur indray de inona moa zany fa ny eo ihany ny eo ka ny gouverneur afaka manao magie misy resaka vola ao misy resaka fomba fiasa ao sinisiny fa inona no mifehan'izay lalam-pandroenana ve ka lalam-pandroenana nga miteny an'izany lalam-pandroenana chef de région ny resahany fa tsy gouverneur ka le gouverneur manao ny asan'ny chef de région ihany anie fa nga izy ty azo tsotsorona ohatran'izany tsy azo tsotsorona ohatran'izany le izy raha pireneny ty de le izy zany eto amintsika lasa fizarany lay fomba fitantanana ny firenena amin'izao fotoan'izao itely hoe
miny mikipy efa zao no lazainy lalàna fidina io chef de région io fidina amin'ny vantana io inona mbola resahana resaka gouvernoura fa ny aty amin'ny fiafarany ny fitaom-piasana tsy navita nanao fifidianana chef de région fa le gouvernoura mantsy ny tenenina hoe manao asan'ny chef de région io fa vonjy maika ka tsy zay ny zava-dehibe fa le fahefana mihitsy nongotana tamin'ny vahoaka fahefan'ny vahoaka fahafahan'ny fidy alina chef de région amin'lehibe amin'ny fatra zay tiany ino ny tena manahirana be de tsisy miteny nahoana nongotana le fahefana ny vahoaka ny fahafahana amin'ny fidy chef de région zany fa tonga de lasa gouvernoura de ny fahitana zany rehetrarehetra zany mahatonga ny olom-pirenena tonga saina milaza hoe tsy ho avy anga io fifidianana io tsy ho avy anga io fifidianana io anehonay ny tena atao anaty eritreritray ary efa fantatray ny tokony atao amin'izay fotoanan'ny fifidianan'izay zany no mahatonga ny tena hoe ezaka mafy de mafy amin'izao fotoan'izao anetana ny olom-pirenena isoratra anarana any anatin'ny lisym-pifidianana mba hahafahany mampiasa alay fahefany ny fahefanao zany fahafahanao mifidy tamin'ny resaka chef de région iny efa ntsoahana taminao fa tonga de tendrena variananary de mangina daholy tendrena variananary any amin'ny exécutif no manendry vadika mihitsy ane izy zany mivadika mihitsy izy zany ny premier ministre no tendreny ny président ny république fa nahoana moa zany ny gouvernoura zay efa tsy ao anaty lalam-pandrenona no manao compte rendu any amin'ny président ny république raha manao ny asan'ny chef de région ny gouvernoura tokony any amin'ny vahoaka izy manao compte rendu satria fahefam-bahoaka ny tokony ametraka ny chef de région le gouvernoura manao asan'ny chef de région vonjy maika zay le izy ka le izy rehefa mety de mety rehefa tsy mety de tsy mety zay no fandehan'ny raharaha zany manoloana n'izay toetra raha eto amin'ny firenena zay ka de eto am-paraparanina moa zany raha somary fitiantsika zany zavatra anseho tamin'ity ity tamin'ity androany ity dia tsy navela mpitandro amin'ny filaminana nidirana tao amin'ny tokotany be amin'ny magro beoririka mpitandro amin'ny firaminana tsy namela fa baiko no azo andry zareo de manatanteraka baiko zany le mpitandro filaminana tonga teny antoerana rehefa tsy raikitra iny zany rehefa tsy afaka niditra tao dia naneo fahendrena ny teo anivon'ny mpitarika ny tiako Madagasikara ny député sy ny sisa ny olona marobe teny tsy nanao hoe akeriny de hiditra ao amin'ny magro amin'ny beoririka satria provocation de eno foana mety misy ny andreandren'izay tany hoe zao tsy tratran'izany fa de lasa nandeha tongotra avy amin'ny beoririka patonga tary Belera tary Ampandrana tary de tonga somatsara tany Belera tao amin'ny QG zany de atao no nanaovana ny fandaminana rehefa nijanjanona minitra maromaro teo de tonga ny président Marc Ravalomanana ary président Marc Ravalomanana dia nitondra ny fanazavany izy ny amin'ny mahazava-dehibe ny fisoratana ao anatin'ny lisym-pifidianana dia akoatran'izay moa zany raha ny teny président Marc Ravalomanana teo de nanontany ny ambassador ny masovo miasa eto amintsika hoe ahoana tanteraka any ve le tao amin'ny magro beoririka de hoe tsy tanteraka fa tsy navelan'ny zareo nidirana fa ny sakanany de nakaty Belera fantatry ny any amin'ny sehatra raisam-pirenena ny tokony ataony fatany tokony ataony ary fatany dolo ny dikan'izany rehetrarehetra any dia zay zany le izy de nisy nanontany hoe de ahoana zany le hena be efa nitetehany reny hoaniny reny ka hoanina ny hena satria nofokena amin'ny tapiavaniko fiarabanana tratron'ny taona ko tsy hinan-kena de hoanina ny hena dia ao anatin'ny hafaliana sy ny fanatanterahana ny andraikitra ho amin'ny firenena izany de zay zany no nandravina aniny tamin'ity tapany maraina ity iny akoatr'izay raha pitso eny amin'ny magro ny tanjombato indray tiako Madagasikara Tsimondrano no eny zany fampiarahaba tratrin'ny taona sy anetana ihany koa an'ity fidirana ao anatin'ny lisym-pifidianana ity dia
tsy ataontsika ambanjavatra ihany koa zany rapitso eny amin'ny macrony tambizato eny dia zay le mahatonga ny fitenenina hoe amin'ny sabotsy mifankahita any amin'ny macrony tanjombato. Tapitra ny fantarantsika miara-manonja teto amin'ny MBS Radio Mada isaorana ianao naharitra ny aino sy nanaraka hatramin'ny farany na ianao teto nitoerana teto Antananarivo sy tany amin'ny faritra rehetrarehetra tany na ianao tany ampitan'ny ranomasina dia isaorana be dia be hoanny any ampitan'ny ranomasina aloha zany a dia naraisana ako amin'ny be dia be ny amin'ny hoe nanaraka niny raharaha teny amin'ny Magrobioririka iny sy hatreny Belera ianareo tany an-dafitany tao Frantsa aloha zany a dia tao tao Montpellier, Nantes, Brest, Paris, Albertville, teo ihany koa tany Marseille, Toulouse, Bordeaux, Cachan, Nancy zany any amin'ny Côte d'Azur any zany, Lyon. Zay zany tany a Frantsa aloha na tonga hoe fanamarihana toeto hoe manaraka zay a ny any États-Unis zany a ray ihany dia tany a New York misy namana satria mbola alina be any zao a misy tsy matory mihitsy angamba raha namana manaraka ny tira raha ty a dia ny ao Afrika zany a tao Johannesburg misy teratany malagasy ihany koa maromaro a dia ny any a Gabon teratany malagasy any a Gabon a dia ny any amin'ny faritry Maghreb ny any Alger ny Algérie zany a dia misy ihany koa teratany malagasy any a Maroc. Dia reo moa zany no tonga eto nanao fanamarena hoe tena manaraka ny raharaham-pirenena any amin'ny tany razanay izahay dia mampahery ny vahoaka malagasy iray manontolo samy ten'Andriamanitra veloma toko.